Tompolasy tompovavy faly miarabantsika mianakavy amin'ity fotoana ity andro vaovao amin'izao talata 20 septambra 2024 izao ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarabanaontsika na ianao eto an-toerana na ianao any ivelany araba tsy misy ankanavakio fa dia ataontsika arabany manjaka miadana samy mahazo ny lavovalo hatrany andafin'ny erika isaorana ihany keo lainary noho ny tahiny sy ny tantanany antsika ka mahatonga antsika ho afaka iserasera sy afaka miteny sy miresaka eto anivon'ny miara-manonja MPS Radio Mada fandarana izay ahafahanao zany mahafantatra ny zava-misy amin'ny alalan'ny famakafakana sy ny fandalinana maro samihafa ny miara-manonja MPS Radio Mada dia arahanao amin'ny alalan'ny Radio Mada amin'ny alalan'ny MPS Radio amin'ny alalan'ny fahatalavitra MPS io ihany koa ny YouTube sy ny Facebook toy ny mahazatra ka arakarak'izay fahafahantsika hoe amin'ny fomba hoana no ahafahantsika manaraka an'izay fandaran'izay no ataontsika izany io koa moa arakaraky ny toerana izany ho an'ny any ivelany zany zao dia amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Facebook no anarahan'ny namana sy tapaka any ampitan-dranomasina any izany fandarana izany eo ihany koa ny any amin'ny faritany sy ny toerana maro samihafa eto Madagasikara dia manaraka amin'ny fomba izay ahafahany manaraka ny fandarantsika. Ankoatran'izay rehetrarehetra izay dia isaorana ny teknisianina maro samihafa na ny eto amin'ny foibe zany na ny miparitaka manerana ny nosy satria raha tsisy an'ireo namana teknisianina dia tsy hototosa ny fandarantsika. Eo ihany koa ianareo izay miezaka mafy mihitsy ny manolotra sosikevitra ny maneho hevitra sy ny sisa voaray daholo ireny sosikevitra reo ireny izany moa no midika fa dia tiatsika mianakavy ity tanindrazantsika malalatsika ity dia Madagasikara izany. Raha ny fandeha ny fandarana toy ny mahazatra eo ny famakafakana dia eo ihany koa ny mpisehatra amin'ny maro samihafa dia ho hitatsika eo ny fandehan'ny fandarana. Fa ny anomboantsika azy aloha dia ny toe-javatra izay anitranga tao anatin'ny 420 ora izany teo ihany koa ny tao anatin'ny 720 ora na zany ny teto Madagasikara na ny tany ivelany izay tsy afaka hoe ho ditsita fotsiny ary ny toe-javatra ireny dia tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao fa mba akatsika ny torohevitra isan-karazany akatsika izay lesona ka tsy hoe maka lesona fotsiny tsy mety koa mantsy le hoe maka lesona mandray lesona fa tena hoe mba ampiarina zany zay tsara amin'ireny toe-javatra ireny mba anatsarana ny fiainantsika eto Madagasikara. Raha ny omaly aloha zany dia totosa soamantsara ny fandriana ny fanafenana ny nofo mangatsika ny mpanjaka ny Britanika zany Elisabeta faharoa ary dia koatran'ny hoe fanamariana isan-karazany sy ny fanomena amboninahitra tamin'ny endro maro an'izany ny mpanjaka izany izay nanjaka nandritra ny 70 taona dia ny afara tamin'ny fanitriana zany tany Windsor izay moa no toerana nametrahana ny nofo mangatsika an'izany teo anilan'ny vadiny dia tao ihany ao ihany koa amin'ny toerana zany ihany koa misy ny nofo mangatsika ny ray aman-dreniny ny reniny ny rahavaviny fa ny hoe tena azo ambara momba an'iny dia tsotra maty na melamamy zay no azo ilazana azy. Ka eto moa zany fandalovan'ny ity fiainany ity fa rehefa samy andalo ihany dia aloha mamela mamy toy izay mamela mangidy. Le mamela mangidy mantsy dia izao ny hoe zavatra tsy nahasoa no tadidin'ny olona tamin'ny fahaveloman'ilay olona, zavatra mampalahelo no tadidin'ny taranaka teoriana nandritra ny fahaveloman'ilay olona natao veloma farany izany ka rehefa samy andalo ety ambonin'ny tany ihany tsy aleo hoe mamela soa mamela mamy ho an'ny taranaka ary le sosiny mamy io zany dia ao anatin'izany ny fanomezana modely ho an'ny taranaka izany. Io zany tsy resaka mihitsy hoe famme moraly leto na hoe fananantranatra eto na hoe famelesina eto tsy zay fa amin'ny toe-javatra tahaka an'ireny omaly reny tany Angleterre reny dia
raha hoe tena olona limpandrosoana ianao zany de mba jerenao hoe inona ny zavatra azo raisina manoloana ny reny fanaovam-beloma farany mpanjaka ireny akoatrany hoe tantara sy ny akoatrany hoe fomba fitantanana firenena de eo ihany koa zany le fomba fiaina mihitsy fomba fiaina akapobeny jereo tsara zao atsika zay nanaraka mipetrapetraka tsara ny resaka protocole resaka arifenitra mipetrapetraka tsara ny fanajana ny fandaminana amin'ny atsipria mihitsy vo nanompoka mihitsy ny fisaonam-pirenena tany antoerana zany tany Grande Bretagne de mipetraka araka ny tokony izy ny fitsipika tsy misy hoe za zao tsy misy hoe za zao fa rehefa apetraka ianao zany amin'ny fandaminana dia manetry tena daholo betsaka ny mpanjaka tonga tao betsaka ny amperora tonga tao zany angamba mifaratapina amin'ny resaka hoe resaka toerana ho an'ny zanak'olombelona eto ambonin'ny tany amperora mpanjaka betsaka ny filohan'ny repoblika tonga tao filoham-panjakana anarivony fa manaraka tsara ny lamina sy ny fandaminana eto ianao mipetraka de eo de manetry tena daholy manoloana n'ilay toetra raha zany zao de tena nisany hoe zavatra tena tsara lay tahaka mihitsy ny momba zany na filoha Amerikana io na filoha Frantsay io na amperorany Japon io manaiky ny fandaminana izay napetraky ny tompon-draharaha zay le izy tsy misy mihitsy tao hoe anao ray nidetaka hoe kazany e zao kazany e zao tsisy zany tao fa nalamina tsara dia manaraka zay fandaminana izany zany no lesona tsara ho raisina amin'ireny toe-javatra ireny zany raha ohatra hitaritsika io de mbola betsaka ny zavatra azo tenenina fa ho antsika moa zany firenena malagasy zay firenena mbola sahirana firenena mahantra de zao no azo ambara ny fandrosoana tompoko dia miankina be debe amin'ny fanomezana modely ataon'ny mpitondra sy ny mpitantana zay amin'ny fanarahana ny lalàna sy ny fitsipika izay ataon'ny mpitondra sy ny mpitantana de manaraka fotsiny ny vahoaka sy ny olom-pirenena tsirairay na ao anatina fanjakana io na ao anatina firenena io na ao anatina fiarahamonina io na ao amin'ny fianakaviana io na ny tokantrano de ny mpitarika ihany manome modely izy ary le modely omeny dia modely tsara raha jerentsika zany Madagasikara inona ny tena mampahantra atsika eto ny tena mampahantra atsika dia lay hoe zay teneniko arao fa zay ataoko aza atao dikan'izay zany de hoe nareo dia tsy maintsy manao an'ity nareo tsy maintsy manao an'ity nareo fa izay mpitantana ty ananina aty ambony aty dia tsy misy idiranareo zany fa zay ataoko no ataoko aty zay no mampahantra ary tsy Madagasikara ihany fa amin'ny tany zay hoe mandalo fahasairanana rehefa tena dinihana ny hoe inona no mahatonga n'le fahasairanana n'le firenena dia avy amin'ny ao anatiny ihany io fa tsy avy any ivelany mihitsy fa avy amin'ny ao anatiny ihany satria tsy manome modely tsara ny mpitantana tamin'ny fotoana tantanany président Marc Ravalomanana ny firenena malagasy dia napetraka tsara mihitsy zany ny amin'ny hoe resaka leadership faiza mitantana faiza mitarika satria any ny lakle ianao zany le mitarika ery ananiny ery dia mijery anao daholo ny olona ary any an-dafy any tsongolohan'ny olona hatramin'ny fiainanao manokana amin'ny firenekafa moa zany io zany de hoe aza resana fiainana manokana zany vie privé zany ho ny fiteny mahazatra fa any amin'ny tany mandroso de tsongolohan'ny olona mihitsy ny fiainanao indrindra ianao zany fa hoe manana andraikitra amin'ny hoe mampitarika ianao ny ery amin'ny lohany ery de tsongolohan'ny olona ny fiainanao na ahoana vao miditra ao amin'ny trano anankiray ianao na mandeha amin'ny toeram-pisakafoanana ianao na mandeha iny na hoaiza ianao na hoaiza efa feno paparazi ao ivelany ao ary feno paparazi
na andeha bisikleta ianao nandeha fiara anao de feno paparazzi zany le pakasary le manentsika fotsiny zay ataonao rehetra tsy misy fahafahana mihitsy ho an'le olona zany hoe tena hoe mba iaina ankalalahana fa dia enjeha paparazzi eraky mivazamototra ka raha ohatra ianao manao zavatra hafahafa satria ianao fitaratra ianao ny lohany de efa aparitaky ny olona iny ary ny any an-dafy any tsy miraraha zany fa rehefa hitany hoe manao zavatra hatramy fomba fitafinao hatramy fomba fiteninao dia tsongolohan'ny olona ny aty amin'ny tanymanitra anisan'izany Madagasikara mbola miafinafinao anatin'le hoe vie privé zany sinsisy zany inona ny idirana amin'izany zay moa fomba fijery ary zany no fiainantsika eto fa ny mampahantra sy ny masahirana ny firenena dia noho ny tsy fisiny ny fanomezana modely tsara ho an'ny olona entina zany ka io ny tsy misy an'izany hoe voavoaka any kibondreny ny olona anankiray na lahy kely io na vavy kely de hoe tonga de ahiteny ratsy tsisy an'izany fa ny fiarahamonina sy ny fitaizana mahatonga ny olona hiteny ratsy dia lasa hoentiny mandra-pahalehibe any satria nisy namolavolavy tao misy nojereny tao ary ny olon-dehibe no mpiteny ratsy de lasa manaraka fotsiny ny ankisy de ohatran'izany tsy misy valaka ny resaka firenena hoy tsika teo hoe tamin'ny fotoanandro ny tantanan'ny président Marc Ravalomanana ny firenena napetraka tsara mihitsy zany hoe leadership izany betsaka no nahazo fiofanana betsaka no nahazo traikefa tamin'izany fotoana zany ary na ao anatin'io fitondrana mitondra amin'izao fotoan'izao io aza dia misy ny olona nahazo tombontsoa sy nahazo traikefa tamin'ireny fanofanana momba ny resaka hoe leadership tamin'ny fotoanandro ny tantanan'ny président Marc Ravalomanana ny fireneny reny misy nahazo tombontsoa nisy nanaraka fiofanana eo fa zay tsy hiteny hoe ahoana na ahoana fa any paritaka any dikan'izay zany ity faiza mitantany ity tsy hoe tenitenenina foana hoe faiza mitarika ity ny taranaky ny mpanjakany any Angletera any rehefa fantatra hoe ianona indray no mandimby eo zany zao hoe Charles ny eo de rehefa tsotsony Charles de William de rehefa tsotsony William de zanalahy George de ohatr'izay mbola kely de efa taizaina tena hoe ampianarina an'izany hoe mitarika izany satria ianao zany hoe manana andraikitra ao anatin'ilay fitantanana ny raharaha sy ianao no ery amin'ny lohany ery ka raha ohatra zany hoe tsy manome hoe ny lesona tsara eo amin'ny fanarahana zay tokony arahana de aza manantena mihitsy hoe mandeha amin'ny tokony izy ny fiainana indrindrandrindra ty resaka hoe fiainam-pireneny ity de io zany averina foana ny mahavoantsika eto Madagasikara dia tsy manaraka ny lalàna sy ny fitsipika na zay lazana azy discipline na lalam-panorena na loi zay karazan-dalàna de mbola misy keo ny lalàna iraisam-pirenena sy ny sisa tsy manaraka an'izay ny tokony amme modely de inona moa ny fampandrosoana ho hita eo tsy misy fampandrosoana ho hita mihitsy eo rehefa ohatra ianao tsy manaraka n'ilay fitsipika sy ny lalàna ny voalohany amin'izany de ny lalam-panorenana matony ny anglisy matanjaka be ohatran'io efa hatram'izay nisy tarazo tany aloha tany narandry zareo ka hatram'izao hoe conservateur hoe tena makamaminy ny zavatra tany aloha sisisa ny maizy azy de tazomin'ny Britanika ny anglisy tafiditra ao ny ekosay tafiditra ao ny galois tafiditra ao Irlande avaratra tafiditra ao zay le hoe Grande-Bretagne zay ny Royaume-Uni indray moa tonga de le nosy anankiray tamindray ny Ekosy Angleterre Pays de Galles ka io zany tsy mandehandeha fahatany fotsiny tsy mandeha fahatany fa tsy maintsy zany ianao manaraka ny fitsipika zay ianao vao mahita vokatra ary zay no mahatonga ny fahitany ny rehetra hoe ny firenena zanatany anglisy de mandroso lavitra noho ny firenena zanatany frantsay raha ohatra ka ampitaina fotsiny satria ato amin'le zanatany frantsay ato de alefa hoe resaka demokrasia resaka an'izao hoe resaka ambava mibetsaka fa ato ananinato misy zavatra tsy mandeha am'izay izy misy resaka fiatsaram-bela tsy zany
ny anglisy tena tsy ahitanao an'izany amin'ny ankapobeny ny fomba fitantanana tsy ahitanao an'izany fa rehefa hoe zay de zay ny any Angleterre raha renao ara raha ao anatin'ny hoe famille royale ao anatin'ny fianakaviany ny mpanjaka rehefa manao ny tsy mety ianao tonga de ampiarina aminao ny sazy be deaibe ny endrika nisy ahony zany hatrany amin'ny andron'ny mpanjaka Victoria tany de nandeha de misy ny nampiarana ny lalàna misy ny esorina tamin'ny mihitsy ny hoe hoe maizy azy ao anatin'le hoe fianakaviana satria rehefa zay ny lalàna de izay satria enao ny fitaratra ilay vahoaka britanika izy menakavy ao no fitaratra ny vahoaka britanika ka raha vao ianao manao zavatra tsy mety tonga de efa miariary ety ivelany ety de hoe inona koa zany ianao ve tena hoe ajaina sy aniny de enao ndray no andrarakilomby-andoha zay le fiteny malagasy malaza azy tsy tokony andrarakilomby-andoha ny tsika eto Madagasikara betsaka ty lalàna ty betsaka dia ohatra zao hoe resaka hoe lalàna ny fifamoivozana io be deaibe ny tsy manaraka ary tafiditra ao ny mpandeha tongotra tsy manaraka an'le lalàna ny fifamoivozana dia maro ny fanomezan-tsiny hoe ka tena tsy misy mihitsy ve ty fanabiazany ty fa ho natao tany samy mandeha zay lalany ihany fotsiny efa misy soratra hoe tsy azo anaovana maloto eto mbola misy manao ihany efa etsa ny fempitana mbola etsy amin'ny 10 metatra eo amin'le marika fempitana ihany le olona mandeha ohatran'le Sorano eo am Devangara efa misy fiampitana eo tsipika sahirana mihitsy ny mpitondra fiara mbola etsy ananiny etsy any le olona no mepita tsy manaraka n'lay lalàna izay ifampifezana ao anatin'le izy nefa rehefa voadona de maty eo de ahoana ohatr'izany no fiainantsika zany ka inona no mahatonga an'izay de zao le any ambony tsy manaraka ny fitsipika sy ny lalàna indrindra ny lalàna voalohany eto amin'ny firenena kazagaga ianao raha ohatra ka hoe tsy manaraka ny zay lalàna mipetraka eo ny sarambabem-bahoaka fa raha manaraka amin'ny Tsipriany io lalàna zay voasoratra eo indrindra lalam-panorenana izay mitondra ny firenena de mino marimarina isika fa tsy misy an'izany hoe tsy manara-dalàna izany eto amin'ny firenena rehefa tena hoe ny mpitarika no manome modely tsara hoe io malagasy mora hoentina fa lazaina hoe mahasarotra hoentina amin'ny malagasy de enao le ary ambony ary manao zavatra tsy mety manome modely tsy mahasoa de lasa manaraka ny toetsain'ny malagasy ane de zao eskory zareo ara tsy manarakako ahoan'izay no terena anaraka an'io eskory ny mpitarika reo ambony ary ara manao an'izao rehetrarehetra zao zay koa mba hanao ny tsy fanao koa zay aikory zareo ara any anaty birao any ara very ny volamenako ahoan'izay ny tsy mba hibizina zay tsy maintsy mibizina na mianatra zay na tsy mianatra zay velona foana zay tsy maintsy mibizina satria zany no tarafin'le olona tarafin'le olom-pirenena tarafin'le vahoaka satria mahita zavatra ohatran'izany izy ary ampitatana ary ambony ery zay ne le fandehan'le izy de aza mananteny ianao zany hoe andeha tena hoe mizotra hoe fampandrosoana na iteniteny fampandrosoana injato eo ara dia zava-pony zany tsy hisy vokatra tsara eo raha tsy arahana amin'ny Tsipriany ny lalàna izany tsy hevitra tsy tafavoaka mihitsy isika raha tsy manaraka amin'ny Tsipriany an'izay lalàna izay ohatran'ny any Angleterre zao ohatran'ny any Grande-Bretagne io zany de tsy hevitra io fa rehefa hoe zao ny fandimbiasana eo amin'ny trône eo amin'le seza fiandrianana dia tsy maintsy zay no arahana misy ane mba maniry teo azo an'le toeram-boninahitra fa tsy hevitra rehefa tsy tafiditra ao anatin'lay fepetra ianao de ary kisaka ary fa tsy izy ianao zany ohatran'izany zao iary lay rahalahin'ny William zanaky mpanjaka izy zanaky mpanjaka Charles izy fa nitaranako William no manjaka eo fa tsy ary mihitsy na olo-kafa mety mba nieritreritra an'izany izy tsy hevitra rehefa zay no lalàna de izay
de tsy maintsy arahany amin'ny Atsipria ka tsy gagitsika raha matanjaka ny Britanika amin'ny lafiny maro. Matanjaka izy, ny azoko moa fomba fitondrana ny firenena tena hoe mifamatotra amin'ny resaka fivavahana na makadilo ny sofon'ny sasany ary zany, zay no izy. Finoana Anglikanina mifamatotra amin'ny fanjakana any Angletera Britanika any, mifamatotra tsy azo sarahana ireo. Misy an'izany archevêque any Canterbury zany, any fohy be ny mpanjaka any Angletera any, manana ny toerany ambony. Teto Madagasikara moa nisy an'izany tamin'ny andron-drana valina faharoa, hoe fivavaham-panjakana ny fivavahana protestanta ny teto amintsika moa tamin'izany. Zany ny antony nasiana an'io fiangonana anatirova io. So de tsy fantatry ny sasany zany. Fiangonana anatirova manana ny maizy azy, manana ny tantarany. Ny olona mikolokolo tsara ny lasa, mikolokolo tsara ny iavahany amin'izao tontolo zao. Ny antsika dorana ny antsika vao misy anina kely de maimaika ery mandoro, de may ao anatin'izany ihany koa ny maizy azy ianao, ny mampiavaka anao, ny tantaranao sy ny sisa. Io ne amin'izao fotoan'izao moa de sarotsaromana ezahany sasany tsy resahana mihitsy ny hoe ren'le nandoron'ny sasany RNM sy TVM reny na ny namainy rova tamin'ny fotoan'androny. Be de be ny may teto, de rehefa may ohatran'izay de may ohatran'izay ihany koa may izy ianao. Anontany amin'izay ny taranaka tany ariana moavy any hoe ahoana ny momba azao de hoe tsisy efa lasa lavenina. Zay ve no amalina ny taranaka. Ka io zany tsy mandeha ho azy fotsiny amin'izao. Matoa ny olona mahazo vokatra tsara sy mandroso amin'ny lafiny maro dia eo ny fanomezana modely omeny ny mpitarika. Modely tsara de manaraka ny besin'ny maro. Fa ianao zany raha vao hoe manome modely tsy araka ny tokony izy de aza mananteny ianao. Fa lasa misy resaka fetsaram-belatsia ilay izy. Eto ianao miteniteny hoe za zany mpitarika, de eto miteny hoe tokony atao an'izao de fampandrosoana, anao an'izao tsika anao an'izao. Ianao nefa atao ambadika ato hitan'ny olona fa tsy araka ny teninao no ataonao fa zavatra mifanohatra amin'iny de tsy anaraka anao mihitsy ilay olona zany zay tarihana. Tsy anaraka anao izy, lalam-panorenana amin'ny Atsipriany. Andao ampitaitsika foana azahoantsika zany mahatsapa an'le izy. Lalam-panorenana ajaina toy ny Anak'Andriamaso ary misy fianianana io. Misy fianianana izay atao. Aiza zay voaja toy ny Anak'Andriamaso. Aiza. De hoe io zao napetraka ny hoe gouvernoura. Tsisy an'izany ao anaty lalam-panorenana. De moa de atao hoe vonjy maika. De any amin'ny conseil de ministre mbola manamafy ny fahefan'le gouvernoura efa tsy miresaka olona eto, fa le resaka fomba atao zany amin'le rafitra, satria zany gouvernoura zany man zany lasa rafitra zany, chef de région eo, lehibe amin'ny faritra ny tokony eo, de tonga de lasa takonana fotsiny hoe gouvernoura. Raha ny Angleterre zany tsisy anaken'izany. Hoe rehefa zao ny voasoratra de iny no arahana. Tsisy anaiken'izany any Grande-Bretagne any raha ohatran'izany no atao. Rehefa ity ny teny atao ka hoe fidina ny chef de région de tsy maintsy arahana iny. Ny mpanjaka dia izao no andraikiny, tsy mahazo mitsabatsabaka aty amin'ny rahan'ny prime ministre aty raha ny any Grande-Bretagne de manaraka an'izay. Ary zay no anajan'ny olona, anomezan'ny olona ny hoe sahaza azy mpanjaka Elizabeta faharoa. Satria zany ramatoa zany tsy mba nitsabatsabaka na mpanjaka ary izy mahay maneto tena. Tsy ozintsika hoe tsy mi-influencer, mialantsiny amin'le teny zay no mahazatra moa. Tsy izy zany tsy miteny hoe zao no tiako atao, ahoana ty na ahoana ty, na tsy mifanaraka ny heviny ary ireny ady tamin'ny Malouine reny, ireny tany ady tany amin'ny golf reny, dia manaiky izy satria voafetra ny fahefany. Ny azy ary amin'ny toeram-boninahitra ary fa ny prime ministre ny atoko conservateur sy ny travailliste no mifanenjana ary amin'ny lapan'ny parlementaria any Angletera any raha politika. Fa ny azoko nefa amin'ny resaka fivavahana dia eo izy. Fantany tsara zany ny tokony ataony sy ny fetrany fahefany.
manaraka ny lalàna izay misy any amin'ndrareo ny tsika aiza zany eny miara mahafantatra tsika rehetra hoe io a ny voalazan'ny lalam-pandrena be deaibe ny zahatra voahitsaka ao a be deaibe ny andininy zay a voahitsaka fa mijery fotsiny misy rafitra eto tokony hoe tena miteny rafitra rafim-panjakana rafitra atao anatin'ny firenena tokony hiteny zany hoe tena tsotra ka le izy a le rafitra indray no manaiky an'ilay zavatra izay tsy mety ary io a zay no adiditsika olom-pirenena satria ny resaka mantsy de miantefa any amintsika olom-pirenena zao le resaka momba nyity raharaha ty ny tokantrano anankiray a de tokony anana lalam-pandrenana de zany ataontsika ny tokantrano fa raha ny tena izy zany de ny olom-pirenena rehefa feny 20 taona izy zany de hoe mahazo kara-panondro fa hoe aty amin'ny 120 taona zany a tena hoe feno zany ny amma hoe olom-pirenena manana andraikitra sinsisa ka vao tonga eo 20 taona zany ny olona ray 20, 20, 20 de mitohy ihany a 20 sy ny sisa tokony anana lalam-pandrenana de tsy hoe ananana fotsiny ohatran'le resaka baiboly hoe zay manana baiboly nefa 20 taona tsy misokatra de feno kalalao le baiboly rehefa tonga avany le paster zay zany baiboly de zay vao hoe sikirina vari anaty anary ay tsy misokatra mihitsy le izy zay vao hoe mikirapoka ay ve le solomasoko tato ihany efa nytadaviko nandritra ny 4 taona zay de ohatr'izay ihany ko raha ohatra ianao zany olom-pirenena mila manana n'lay lalam-pandrena de vakina le izy mila vakina fa zao rehefa tsy mamaky isika de ataon'ny olona am'izay mampety azy io ataon'ny olona am'izay mampety azy io de misy indray miteny ka zay tsy manam-potoana am'zany ka zay olom-pirenena mila mamaky andreny lalam-pandrena fa rehefa vakinao io a ianao mahafantatra ny votoantiny dia mazava aminao zany ny toetra raha ka raha manao ny tsy mety ny mpitondra de mazava aminao le izy fa ny tsy fahafantarantsika le tena hoe voasoratra ane tiako moa mbola be deaibe koa le soratana amin'ny teny frantsay ty fa na resaka loi de finance inona be deaibe ny amin'ny teny frantsay zany hoe lalànan'ny vola izao lalàna isan-karazana zao fa amin'ny teny malagasy fa misy le izy amin'ny teny malagasy fa izay ihany koa zany hoe manana andraikitra isika mianakavy andraikitsika mihitsy ny mamaky an'io a lalam-pandrenana io de fatatsika izay a voasoratra ao ka rehefa tsy hamaky sika firy tapitrisy sika zany zao eto Madagasikara any amin'ny 5 tapitrisa nisy fanosana farany teo firy am'izay no hoe mba mamaky ny lalam-pandrena fa tsika mantsy mahavody hoe anjara mpanao politika zany anjara mpitady sezy zany zay tsy idiranay fa ny anjaranay de mitady vola melomana ny vady aman-janaka ny anjaranay de mianatra ny anjaranay de miazo zay zakorotanina am'izay resaka lalam-pandrenana any raha vo zay no ataontsika ho an-tsaina de mahazovahana ny tsy mpanara-dalàna isa-tokony satria ianao tsy mahafantatrako de ataony am'izay fanaovana azy so ihany zany zao fa am'tony fandarana hoe miara-manonja eto amin'ny MBS radio Matatony de tony mantsy zany sehatra ampahafantarana antsika zay zavatra hoe manjavozavo fampatsehivana antsika satria fampatsehivana mantsy zany atao zany zao hoe mila mamaky an'lay lalam-pandrenana isika ka le lalàna raha tsy fatatsika akory inona voasoratra ao dia manao zavatra mifanohatra amin'iny ny mpitatana ry ambony ery de tsisy taitra de eo fotsiny tsika menimenina hoe to tena ohatra misy jantony misy andraikitrao zany amin'ny maha-olom-pirenena ny fahantrana izay iainanao isanandro sanandro ty de ao anatin'izany ny andraikitry ny atoko politika efa nazavaina lavabe teto ny andraikitry ny atoko politika de mitondra fanazavana izy manao fanetanana izy andraikiny zany araka ny lalàna fanetanana izay voafaritry ny lalàna ny fanaovany azy fa tsy hoe anetan'olona ikomiko aloha zany ndray fa efa manitsaka lalàna indray zany fa hevitra no entina ary fampatsehivana no atao fampatsehivana
satria tsika mantsotra ny be adinodino zay de zao zany zao de hoe fivoriana hitambarambe assemblée générale eo nivy ny firenena mikambana tao an'ny New York manomboka anio 20 septambra ka hatramin'ny 17 septambra talohan'ny anio aloha zany efa nisy fanomanana be deaibe zany io fivoriana io efa hatrany amin'ny 13 septambra tany no efa nanomanana an'izany fivoriana izany dia zao le fanontaniana lehibe inona no iova aoriana zany fivoriana fa 7 izany inona no iova hitondra inona ho an'ny firenena tsirairay mivory ao ity fivoriana ity sa hoe lasa routine fotsiny lasa mahazatra fotsiny hoe isa-taona rehefa septambra de misy fivoriana assemblée générale ao anivon'ny firenena mikambana de mandray anjara ao daholo ny firenena zay ao anatin'izany firenena mikambana zany de zay fotsiny ve fa ho antsika malagasy zany zao inona no atenaitsika amin'izany fivoriana zany hoe manana solotena ny firenena malagasy de hiteny inona de anatena inona fa zao aloha firenena tsirairay tompoko samy may am'izay mamay azy samy manana amin'ny problemany probleman'ny Poutine tsy tovy amin'ny problemanao eto Madagasikara mihitsy izy ara-tsy hoany izy angahoany midongy izy tsy mety hoany izy satria ity probleman'ny Ukraine ity nefa izy ihany nanafika tany Ukraine ny probleman'ny Ukrainiana afany azy ny probleman'ny firenekafa afany azy ary ny problemanao eto Madagasikara inona hovahana any ve sa ahoana de miveriny tsika amin'ilay fanazavana teny am-boalohany ny tena problemantsika eto Madagasikara de isika ihany no mampisy ny problemantsika eto fa tsy any amin'ny tribune ny New York any amin'ny tribune ny firenena mikambana ndehamana ny olana eto Madagasikara ajao aloha ny lalam-panorenana zay ianao vao angatabolary lalananao raha tsy ajainao de eo ianao no hoe raha vao misy fivoriana iresa-pirenena de hiazakazaka andeha hoany tsisy miteny hoe tsy mety manatrika an'ireny fivoriana iresa-pirenena ireny ny fivoriana hitambarambe amin'ny firenena mikambana zany no azo lazaina hoe anisan'ny faratapony indrindra eto ambonin'ny tany amin'ny resaka hoe fivoriana iresa-pirenena ary zay mahatonga azy hoe indrem-pandeha isa-taona misy ny fivoriana isa-paritra aty amin'ny vondrona afrikana sadeka komesa ny aziatika koa mbo manan'ny azy ny européanina manan'ny azy ny amerika latinina manan'ny azy isa-paritra samy manao fivoriana fa ny hoe assemblée générale eo nivon'ny firenena mikambana de miaraka ao daholo ndretraretra miaraka ao daholo de samy miteny eo mahazo anjara fitenenana eo amin'io hoe tribune eo amin'ny fitenenana eo amin'ny firenena mikambana ao amin'ny foibe ao New York io samy miteny eo daholo de samy miteny marary azy samy miteny izay eritreretiny hoe izao no mahasoa de inona no tenentsika eo raha ny tokony ho izy zany no tenentsika eo raha ny tokony ho izy aloha de miaiky hoe mahatonga anay any Madagasikara ho mahantra satria amafisan'ny taremarika ananan'ny olona daholo eny ny taremarika momba antsika ananan'ny olona daholo indrindrindrindra anao hiditra any amin'ny firenena mikambana any ohatray ananan'ny olona daholo ny taremarika momba antsika zay taremarika ratsy taremarika mampisitrika tsy haiko hoe any ambany fandriana sa isitrika iza say rehefa zay afaka isitrihana de alao misitrika fa taremarika mahamenatra ny eto amintsika resaka fanajana zon'olombelona ve resaka hoe aindisy amin'ny resaka mahaolona ve ratsy resaka hoe famokarana ve ratsy resaka hoe fanajana tontolo iainana ve tsara notsika sa ratsy mbola ratsy ihany resaka tontolo ny fanabeazana ve tahan'ny fidirana tsekoly fotsiny mbola ratsy ihany koa ny notsika resaka ny ahoana ny resaka sakafo mbola ratsy ihany koa notsika eto amintsika ny misy an'izany hoe tsy fanjary sakafo zany inona ihany koa ny tahany reny maty eo am-piterahana
mba miena ve ny eto Madagasikara inona mieny eo eto Madagasikara mbola misy zany hoe reny maty eo ampiterahana izany zavatra efa tsy tokony hisy mihitsy zany fa eto Madagasikara mbola misy inona indray farany teo hoe miady amin'ny corona nga hoe misy miresaka tsony zao eto nefa le corona mbola misy tsisy miresaka tsony zao tandondomon'le inona indray le aretina hafahafa ty le ohatran'ny botsombotsony ty de io ndray va mikropaka de any amin'io ndray aloha mbola tsisy an'izany eto Madagasikara de mijanona am'izay fa ny fepetra fiarovana n'ilay malagasy tsy de hitanao hoe ahoana le variole de singe zany tiana tenenina amin'io mbola tsisy an'io aloha eto Madagasikara mbola tsy tonga eto fa nga tsy ohatran'izany any le tamin'ny corona mbola tsy tonga eto zany vareo mpanohatra eo natao vaksiny meloa eo aza mipetsapetsa anao zay ny tenin'ny olona zao aiza efa firy ny matin'ny corona teto tsy hoe mamofotamandry reo mpanohatra eo natao vaksiny toko ty tao misy fanentanana anao vaksiny am'izay no nefa nandeha le izy satria kitaitaitra fotsiny fa nga fitondrana firenena vitany kitaitaitra tsy vitany kitaitaitra tsy any de io zany zao tam'le resaka hoe corona teo de misy tsy fandraisana ndraikitra zao tsy herinao tsony ny fanentanana hoe amin'ny fiarovatena fa mbola misy ane voany mbola misy ane voan'ny mbola misy olona voan'ny corona any am'izao eto Madagasikara de zany firy isan-jato mba tsara ve ny tarehimarika Madagasikara amin'ny hoe fanaovam-baksiny voaingana teo to ray faingo firy isan-jato fotsiny any amin'ny toerana anankiray eto Madagasikara ny tahan'ny fanaovam-baksiny ianao nefa mizesta hoe zay zao tena zay rehefa mitokana de zay ny nahavita ny teo aloha tsy nahavita zany ny tenenin'ny sasany nefa mifanohatra am'izay no zava-misy ka ianao zany raha hoe hiatrika amin'ny fivoriana any amin'ny firenena mikambana ananan'ny olona daholo ny tarehimarika mombanao de inona no teneninao any ny tokony ho teneninao zany de tokony hiaikitsika eo amin'ny tribune io eo amin'ny tribune eo amin'ny firenena mikambana io ny teny tokony ho tenenina any zany zay solo tena malagasy any de miaiky aloha hoe tena nisy fahadisoanay mpitatana ny mahatonga ny firenenay aloha tena sahirana ohatran'izao fa tsy ianao indray ndeha amme lesona any hoe nde ianao indray hoe ohatra hoe ndeha amme hoe fampianarana an'izao tontolo zao hoe zay tany Madagasikara de navita an'izao mba jereo zay fa zay ny fitaratra amin'inona fitaratra amin'inona fitaratra amin'ny kolokolo ve zay loatra ny marina sa fitaratra amin'ny fanondranana arem-pirenena makany velany marina koa zay sa fitaratra amin'ny fanaovana skandale any ambony any marina koa zay sa fitaratra amin'inona sa fitaratra amin'ny état de non droit zany mantsy ny tena mampalaza atsika menina manafaniry atsy sa fitaratra amin'inona sa fitaratra amin'ny fanaovana opération na zaza varira eto Madagasikara misy laina amin'ny voamaso de zao sa fitaratra amin'ny tifitr'olona sa fitaratra amin'inona sa fitaratra amin'ny tsy fidiran'ny zaza any an-tsekoly zany no mampalaza atsika sa fitaratra amin'ny fanenjehana mpanohatra misy eto daholo zany de nefa tsika hiteny eo amin'ny tribune ny Nations Unies tompoko hiteny eo tsy aloha manao ohatra amin'ny Poutine zay tsy andeha satria mantsy Poutine raha nandeha tany de mety mandeha daholo ny fanenjehana tsako ozy ny namana faniry tena tsaky de alony mihitsy aloha tsy nandeha satria izy zao sahirana inona ny resaka any amin'ny firenena mikambana teo moa zany hoe samy may am'izay marary azy ny afrikanina may am'izay marary azy ny ukrainianina may am'izay marary azy samy mana marary azy daholo fa ny marary eto Madagasikara inona marary eto dia aretina raha hoe raisina am'izay aretina vokatry ny zavatra misy eto ihany vokatry ny tsy fanomezan'ny mpitarika
modely tsara. Inona modely tsara? Fanajana amin'ny tsipriany ny lalam-pandrenana. Zay. Ka ianao ne zany raha vao tenenin'ny olona hoe kinareo mangataka foana. Nefa ny lalàna voalohany ao amin'ny firenenareo tsy ajainareo kinona ary no ataonay eo. Zay no mahatonga an'io fanampiana avy any ivelany io mitsipotipotika. Na iresakantsika hoe resaka Fed miresaka Europe, miresakantsika hoe FEC am'resaka tahirim-bola iresa-pirenena na ny FMI iresaka an'izao karazana famatsim-bola rehetrarehetra zao. Fa nga Madagasikara ihany no ampin'ny FMI amin'ny alalan'io FEC io. Tsy Madagasikara ihany fa firenena be dia be. Fa ohatrinona ny azon'ny olona dia ohatrinona ny azonao. Ohatrinona. Ianao zany rehefa hoe omena fanampiana indray mbola tsongoloan'ny olona ahoana ny fampiasana azy. Io ane tsy volanao e. Kanefa dia vola zao ny hatrehana ny Covid hatramin'izao pasipasohana tany. Enjanony avy any ivelany foana ahoana le vola, ahoana ny nampiasana an'io, dia tsy menatra ve tsika manoloana an'ireny. Mandeha mankany amin'ny fivoriana iresa-pirenena kanefa isika dia efa fantatry ny olona ny momba antsika. Ny olona tsy miteny fa asehony amin'ilay fomba firesahana aminao. Indray nanapa-kevitra tamin'ilay resaka tany Ukraine sy Russie dia hoe zay neutre, tsy momba ny ady, tsy momba ny eny. Nefa raha lanjaina zany hoe manahoana amin'ny fiara-miasa amin'ny Russie dia fiara-miasa amin'ny mpamatsy vola mahazatra ny Europeanina sy ny Europeanina ny tiana tenenina. Fa ny ato amin'ny Europeanina, vondrona Europeanina sy ny miaraka Amerikanina neny tena mbola vola mitosaka eto ny ankamaroany. Ny an'ny Russie mety hoe misy fiara-miasa any amin'ny resaka fitaovam-piadiana vao tamin'ity taona ity zany. Zao Russie zany zao dia tairiny iray zany ny eto Madagasikara hoe tena manampy anareo mihitsy zay fa tena ils éparsa tena anareo malagasy. Zay fitenenan'ny Russie zay misy dikan'izay Misy dikan'izay fa inona ny eo amin'ny ils éparsa, inona ny eo tsy arembe miopampana. Fa ny olona rehefa miara-miasa aminao izy dia jereny hoe inona ny intérêt. Fa tsy hoe Madagasikara tena tianay be, tena hoe akama be. Ianao ve mbola akaman'ny noho ny firenen-kafa sy ireny le tena hoe firenena tena communisme be ireny. Sy hoe tena hoe manaraka ny politikany. Fa misy arenao dia io anao atsiritana ka anjaranao zany, anjaranao tompony. Anao misaina tsara hoe mametraka tsara hoe ahoana no hitondrana an'ity raha ty. Fa tsy vitan'ny kitaitaitra fotsiny izy io. Ao amin'ny firenena mikambana zany zao dia hoe resaka hoe fanabeazana. Anisan'ny loha hevitra tena resahanao zay. Fanabeazana. Fa ny resaka hoe fanabeazana zany, mafoaka be mantsy io fanabeazana io. Le fanabeazana tsy hoe fianarana ny ampianarana fotsiny. Fa le fanabeazana dia sandrahaka be io. Tena hoe famolavolana amin'ny maha-olona. Ny eto Madagasikara zao, ny mpampianatra any amin'ny ankizy madinika mialatsiny fa zay marina, tena ialatsiny. Ny mpampianatra any amin'ny ankizy madinika, any amin'ny maternelle sy ny anana tena kely karama. Nefa ireny mpampianatra ireny mamolavola an'ilay ankizy, io zanakao io, zafikelynao io, mamolavola an'ireny mba olom-banona. Fa rehefa any izy tsara ny famolavolana azy, fanabeazana zay, dia mandeha manaraka an'izay. Eo ihany koa moa ny fitaizana ataony any amin'ny isa-tokantrano zany. Fa ny antsika ireny mpampianatra ireny ny kely karama indrindra, tsy hanonona karamana mpampianatra eto. Fa zay moa mpanao gazety mandehandeha sady manao fanadihadiana satria izay le asa mba mifanena amin'izy ireny. Fa mampalahelo Ary ny antsika tsy ny hoe ny mpampianatra aty amin'ny klasy ambany ihany no fadiranovana sy sahirana, fa hatrany amin'ny mpampianatra sy ny mpanabe any amin'ny ambaratonga ambony no fadiranovana sy sahirana. Mba ahoana moa fahitantsika an'izany? Le mpianatra any amin'ny université mandeha mianatra, dia avy mianatra mandeha fiara. Ary tsy hoe fiara hoe motramotraka, fa tonga dia fiara avoleta, le mpianatra io. Fa le mpampianatra mandeha tongotra, bisikileta ary tsy ananana, mandeha tongotra kanefa dia mitondra n'ilay fanabeazana. Dia misy an'ireo zoan'ireo mpampianatra efa mataonany
de tsy azon'izy ireo hoe raha tsy manao fihetsiketsehana zareo, tsy ho azon'izy ireo hoe raha tsy takiana kanefa ny amin'ny akamarony ny mpitondra ny akamarony dia zaminy hoe mba nandalo an'izany fampianarana ambony zany daholo de le mpampianatra anao ve dia ohatr'izany ny mahazo azy efa tena hoe mitalao mihitsy nefa mifanoatra amin'izay tokony tsy tokony mitalao zany ny eny anivo amin'ny mpampianatra sy mipanabe ny fampianarana ambony tsy tokony ho zany mihitsy fa tokony hoe tena hoe manana ny maizy azy de mampalahelo jereo ny ray aman-dreny milahatra pension le fisotrondronono mampalahelo milahatra de eo nefa le fisotrondronono resaka knapsa sy ny sisa reny resabe reny de le ray aman-dreny zany dia raha hoe ohatrany hoe tsisy dika ny zavatra nataony nefa nandany ny androny izy nandany fotoana ela be izy tamin'ny fanabeazana ka io le resaka any amin'ny firenena mikambana io resaka fanabeazana fa ny eto Madagasikara zany dia any amin'ny fanabeazana mihitsy no betsaka ny ezaka efa natao tany aloha tany hatramin'ny teo amin'ny 2024 io moa ny tena fantatra satria président Marc Ravalomanana no nitantana amin'ny firenena fa nongotany sasany manta teo rehefa tonga ny 2024 de nandeha ny tetezamita de nandeha indray mbola nisy fitondrana talohan'ity de nandeha indray ity régime ity fa raha ny hoe ny hatreo amin'ny 2024 jereo ny taremarika fa tsisy miteniteny foana eto fa niditra tsekoly ny zanaka malagasy na madilo ara ny sofony sasany tsy maintsy teneniny zany satria izay no izy miditra tsekoly ny zanaka malagasy tompoko ary tena hoe fahasambarana ho an'ny ray aman-dreny manana ny zanaka miditra an-tsekoly ary tsy hoe midikiditra fotsiny fa misy fitaovana tsy hoe misy fitaovana fotsiny fa mihinan-kanina misy kinina indray ny tadafon'ny ray aman-dreny inona indray sady mihinan-kanina ny zanany no miditra an-tsekoly ny zanany no misy fitaovana za tsy teny hoe fitaovana manara-penitra fa hoe fitaovana sahaza mety satria manara-penitra amin'ny sasany mantsy hafa mihitsy mifandraisany azy misy fitaovana ary ny amin'izao ny any an-tsekoly raha mitsoka mody zay efa nianatra raha tsy afaka miverina any an-tsekoly tsony amin'izao fotoan'izao amin'izao fidiran'izao mbola be dehibe ny mpianatra mbola tsy tafiditra an-tsekoly hitanay zany any amin'ny listra any amin'ireny sekoly ireny hoe ohatra raha isika hoe klasy de 4e maliakisy tokony ary mifindra klasy de ifindra 3e dia raha ohatra zany hoe 70 ny tao amin'le klasy de atao hoe tsy mifindra ny anaky 10 ohatra de mbola misy ankizy 30 zany hoe tokony hoe mifindra klasy zany akoatran'izay hoe mifindra fianarana fa zara raha misy 4 misoratra anaranao de vao jereo reto tany amin'ny sekoly tsy miankina moa no nahitana an'le izy jereo reto fa ahoana de hoe reto fotsiny mbola verina fa tena fa inona mahatonga an'izany sahirana le ray aman-dreny zany ny tontolo mpanabeazana eto Madagasikara fa nga fidino an'le ray aman-dreny tsy mandefa ny zanany any an-tsekoly ny amin'izao fotoan'izao ny resahana tsy mandefa ny zanany izy satria mahantra tsy mandefa ny zanany izy satria tsy voatsinjara ny tokony ho izy ny harem-pirenena fa misy mangalatra de le farim-piainana zany de eo foana de mesahirana vidim-piainana misarotra de zao de hoe qualité an'ny lasantsy zao jerena efatra amin'izay zany ny tokony natao fa tsy hoe zao anao vo hijeriny hoe manahoana ny qualité an'ny lasantsy ny atsaran'ny solika zany eny zahatra mandeha ho azy ny fijerena ny atsaran'ny solika zany tafiditra ao anaty tontolo mpanabeazana taona ny ara-toetsainy zany de zao ve vao ikiropaka hoe hijeren'zany zavatra efa routine zany raha ny tokony ho izy vao misy solika miditra avany de efa tokony misy fanaraha-maso fa efa menimenina le mpampiasa motoko menimenina vao nydiovina voaingana ary le carburatera tamin'le moto zany tohatra ny kohaka sady le izy ahoana araka zany napiditra lasantsy ohatran'izao toatrotr' zany ny fandehan'ny consommation so de simba ary ty motera ty motera vao natao révision ho an'ny fiara sasany vao natao diagy ho an'le misy ino moa misy calque misy calculateur
fa fiara vao tena karakarainy tiako ay ary am'le solika ny misy tsy mety de ohatran'izany le izy ka resaka tontolom-pianabiazana dia mbola tsy miankina ny voaka malagasy no mahatonga ny fanabiazana tsy zarizary eto amintsika fa mahatonga ny fampitehan'ny firenena dia noho n'ilay fanabiazana tsy zarizary satria tsy manome modely tsara ny mpitantana sy ny mpitarika zay ihany io fa rehefa any amin'ny fanabiazana ny mety de mandeha ny fiainan'ny firenena izany mandeha araka ny tokony izy mizotra any amin'ny fampandroana ary vo faraparany teo zany no jerena le hoe izavy ireo firenena zay tena hoe tsara ny farim-piainany tsara ny fiainan'ny olona any amin'ny 5 voalohany tompoko dia firenena na fanjakana skandinavy daholo entina mpanjaka zay tsy miteny hoe averemy mpanjaka fa zay aloha ny zava-misy any ambony any ary Danemark mpanjakany any Suède mpanjaka ihany koa ny any hitanao am'zany dia ny azo mety ny farim-piainana kolikoly any tena ambany dia ambany ny tahany kolikoly ary ny ty amintsika anjarantsika no misaitsaina sy hoe mandalina tsara zany manoloana an'izy mialaba namana fanira zava-manantany tonga eto amin'ny fandarana dahoary ya miarabanao rina miaraba ny teknisianna zay mampifandray amintsika am'izao maraina zao isika rehetra zay manaraka ny fandarana am'ty maraina ity naizanaiza toerana misy atsika tsarakiraika dia miaraba atsika izahay eto amin'ny miara-manonja MBS radio mata miaraba ny namana any amin'ny radio mata ihany koa zay mandray atsika ary mampita mivatana izany fandarana izany ny resaka nresahanao teo ny tontolon'ny fanabiazana satria dia any ampitan-dranomasina any am'izao fotoana zao any New York ny marimarina kokoa ny délégation malagasy manaraka nilay fivoriana fa 7 zay tanterahan'ny firenena mpikambana rina ary eo anatin'izany firenena fa 7 zany dia vaindondra raha ny adevitra mahakasika indrindra ny fanabiazana na hoe transformation de l'éducation zay zany no dinihana anatin'izany izy ty moa zany fa nanomanatsika aloha hevitra hifanaraka am'izay ny antony dia raha misy fanjakana tena nanao tsinitsinina ary raha misy fanjakana tena tsy ny rara ary raha misy fanjakana namotika ny fanabiazana izany mbola tsy hiteny eto hoe fanabiaza pirenena ve sa ny fanabiazana any amin'ny sekoly teknika sa ny fanabiazana eny anivon'ny ambaratonga ambony fa fanabiazana iray manontolo ny resahantsika de zao fitondram-panjakana izao nanomboka tamin'ny taona 7 ary hatramin'ny androany zay hitenenantsika fa 20 ny volana septambra 2022 de porofotsika amina lafin-javatra maro be izany zavatra resahantsika izany na de efa nitondra fanazava-kevitra maro aza rina arabe mananjara teo de manasa atsika anaraka mifandarana fa aoriana zany adevitra rehetra zany anko mbola iverina eto koa ny tenako hiaraka amin'ny député Rabekijana Solofier zay solombavam-bahoaka Parafara-Vola de efa miampina zany sika gonana loatra am'izao fotoana zao fa ho avy eo député Rabekijana rehefa avy eo iresaka hiaraka amintsika aorianan'izay miverina indray zay sy rina iresaka ny tontolon'ny raharaham-pirenena amin'ny akabiany satria misy vaovao maro samihafa ho resahana rehefa avy eo totoy zay ny endriky ny fanabiazana fa ny fivoriana ho sika efa nitenen'ny rina teo ny amin'ny hoe a New York any zany ny délégation malagasy ny délégation malagasy dia ny filoham-pirenena no mitarika azy de ireo ministra telo zay miandraikitra ny tontolon'ny fanabiazana no any toerana de hitantsika amin'ny sary de ataotsika avy ety akavanana zay misy soratra Madagasikara miakavy manaraka an'ilay mitsangana no resahantsika zany akoatra ny filoham-pirenena de ao ny ministry ny fanabiazam-pirenena Ramatoa Marie Michel Saondrano Malala de ao ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Ramatoa Asomako Elia eo ihany koa ny ministry ny fampianarana teknika Ramatoa
iza moa izay viavy tsara zay avy any avaratra tsy de tena fantatro tsara manko ny anaran'izy ity fa ny fantatro aminy zany dia raha vavy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Joseline zay filoha lefitry ny anteny meram-pirenena avy any amin'ny faritany Antsiranana izy dia ao aoriana zay mitsangana lay tovolahy avy any Fianaratsoa zany lay lauréat tamin'ny fanadinana baccalauréat 2024 teo. Ty boay kely ty moa zany de tena arabaina moa zany satria anisany tsara noty indrindra izy nandritra ny fanadinana. Hitondra ny feon'ny tanora malagasy izy mandritra izany fivoriana zany amina mahakasika zay feonan-dehibe ny fanabeazana izay. Zay ny amin'iny. Fa nandritra izay feonana izay no namoahana eto manko ningan'ny adevitsika rino namoahany ministry ny fanabeazam-pirenena satria moa zany io tsy ny taranja mpanatanjahantena hoe misy taranja fototra de fantatsy ny rehetra rina hoe inona natao hoe taranja fototra de ny taranja fototra de ny atletisme zany hoe ny tontolo ara-panatanjahantena rehetra dia tsy maintsy misy kely endriky ny azakazaka ka ny karazana azakazaka dia misy maro, misy ny azakazaka lavitrezaka, misy ny azakazaka foezaka kely, misy ny azakazaka mafy be, misy ny azakazaka inni efatra am'sesy amina hoe mandingana maro be fomba ilazana azy fa misy koa ny azakazaka madinidinika, misy ny azakazaka tsy mifototra lohalika cross country betsaka be fa ny fivezivezena ihany koa de efa ao anatin'ny tontolo fanatanjahantena de zay mahatonga an'le hoe ny fanatanjahantena fototra de ny atletisme fa ny fanabeazana fototra zany de miainga avy any fanabeazam-pirenena manomboka aty amin'ny garabola. Garabola hoy isika satria isika nandalo tamin'izany fitazaina ho an'ny fanabeazam-pirenena tany amin'ny ambaratonga fototra zany. De zay mandalo any amin'ny ambaratonga zay ndresahako teo zany de aty amin'ny primaire. Ka na ho aty amin'ny fampianarana ara-teknika, na ho aty amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia tsy maintsy mandalo aloha amin'ny fanabeazam-pirenena aty amin'ny tontolon'ny garabola sy ny fanabeazana fototra zany. Ka ny fanabeazana fototra no tena ifatohan'ny sainy rehetra de rehefa avy eo mepita makaty amin'ilay fanabeazana zay amin'ny fototra amin'ny lafiny fampianarana teknika sy ny fampianarana ambony. De izao no nambara ny Ramatoa ministry ny fanabeazam-pirenena tao amin'ny compteny miresaka indrindra ny fivoriana zay tanterahana any New York. Hoy izy: le financement de l'éducation doit être la priorité des priorités de nos gouvernements. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Zany hoe ny famatsimbola ny fanabeazana de ho tokony lolaharana ho an'ny gouvernemanta na ho an'ny fitantanana zany eo anivon'ny Nations Unies na eo anivon'ny fitantanana ny firenena amin'ny akabeany. Ny secrétaire général ny ONU no miresaka an'izay Antonio Guterres. Ventsika tsara, ny famatsimbola ny fanabeazana de tokony lolaharana amin'ny fitantanana eo anivon'ny gouvernemanta. Lolaharana amin'ny lolaharana. Lolaharana amin'ny lolaharana, priorité des priorités eo anivon'ny gouvernemanta. Zay ataony eo anivon'ny Nations Unies vaindohan-draharaha zay fa message zay nentin'ny Antonio Guterres. Misaotra andrena mihitsy amin'izay précision zay. De nyresahany manaraka faharoa anatin'ny compte Ramatoa ministra ihany zay natsipony omaly de hoe pas de développement économique, pas de paix sans éducation. Tsy misy ny fampandrosoana raha-toe-karena, tsy misy fahandriam-pahalemana raha tsy misy fanabeazana. Ventsika tsara. Pas de développement économique, pas de paix sans éducation. Tsy misy fampandrosoana raha-toe-karena, tsy misy fahandriam-pahalemana raha tsy misy fanabeazana. Hoy ny directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
zany hoe araky ny nambara ny Ramatoa tale généralny organisation Nations Unies mikasika indrindra ny fanabeazana sy ny fikarohana ary ny resaka kolotsaina. Fivoarana moa zany science culture malaza azy daholo zay. De resahany eto ambany ny fanovana sy ny fanatsarana ny fanabeazana de tokony arahana amin'ny tanora vonona ve ny tanora malagasy araky ny tenin'ilay tovolahy zay misolo tena de i Alpha zany lauréat baccalauréat général série C 2021. De miresaka zany ministra ato hoe arovony sekoly ny ankizy ary ny mpampianatra masina ny fanabeazana masina ny tanindrazana. Engatsika am'izay le izy. Oinga Antonio Guterres ny aminy hoe ny famatsimbola ny fanabeazana de tokony lolaharana amin'ny lolaharana amin'ny gouvernemanta. De mandinika am'izay zany tsika mieritreritra an'izao ady hevitra rehetrarehetra eto amin'ny firenena izao hoe tena izany tokoa velo ny zava-misy eto Madagasikara. Tokony ho lolaharana. Priorité de priorité ao anivon'ny gouvernemanta. Fa mbola azo antokan-javatra be ihany koa io satria engagement ny secrétaire général ny Nations Unies le izy Antonio Guterres de azo lazaina miainga avy eo anivon'ny firenena mikambina ihany koa ary tsy gagitsika raha ohatra ka misy an'izany hoe direction générale zay vehivavy no mitantana azy de ny directrice générale ny organisation Nations Unies mikasika ny éducation sy ny science sy ny culture zany. De ndao ho jerena ho an'ny fanjakana malagasy fahafiry eo anatin'le velorano ny fanabeazana. De raha mijery isika tsy mbola lolaharana aloha zany fa fandriam-pahalemana ny ao, angovony ao, faharoa, fahatelo tsy tadidiko, fahaefatra fanabeazana. Fahalohany handehanantsika lavidavitra am'izao ady hevitra zao, io izy io na le fanfaly io ny anatin'le velorano le fanjakana am'izao fotoana zao zany de resaka fandriam-pahalemana no lahara-pahamehana. Angovo sy rano fisotro madio ho an'ny rehetra. De amin'ny kolokolo fitsarana tsy mitanila zay vao fanabeazana ho an'ny rehetra. Ka raha karitsika lizy averina kely falazafady aty amin'ny fahatelo. De amin'ny kolokolo sy fitsarana tsy mitanila tsy misy an'izany eto Madagasikara. Kolokolo tsy fakahitana eto ary resaka problemana fitsarana io na de miezaka manadio aza ny eo anivon'ny SMM dia vokatry ny tsy fahatokisana amin'ny fitsarana ny endriky ny fitsaram-bahoaka rehefa tonga amin'ny zavatra lehibe tsy apoziny tahaka izay efa nitranga tany Kongo. Raha ohatra ka vonona le fanadihadiny Gaël Bourgia zay nivoaka tamin'ny France 24 momba ny Kongo rehefa amin'ny fahavonona ka tafiditra ato anatin'ny fandarina de alefantsika eo. Fa io izy io fahatelo io zany tsy voahatsy io ady amin'ny kolokolo io sy fitsarana tsy mitanilo. Tsy zany misy amin'izao fotoana izao. Lasa misy instrument politika daholo ny endriky ny institution eto Madagasikara. Ny fitsarana de tsy hoe ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny fitsarana amin'ny ambaratonga ambony sy manao ny cour de cassation sy ny resaka cour de compte na ny resaka conseil d'état fa tafiditra amin'ny ady endriky ny fitsarana ny resaka pôle anti-corruption. Aiza ho aiza ireo dossier mafana rehetra tena miodina araka ny tokony izy ve zany. Velantsika eo iny. Faharoa, angovo sy rano fisotro madio ho an'ny rehetra zany de aza miresaka an'izany. Tsisy politika ny angovo matitra zany, ministra mizara lapadera ny misy eto de iny ny anaovana selfie miaraka amin'ny kabinetrany de entiny ilazana fa tena mitsinjo vahoaka. Fa misy asa akoatran'izany ny famahana ny resaka délestage io, fampandehanana ny groupe 4, ny groupe 3, groupe 2, groupe 1. Resaka sahofika, ny resaka volobe, resaka farahantsana, ny resaka projet maro be ary redressement ny jirama io miaraka amin'reto centrale thermique reto sy ny hydroélectrique sy ny énergie renouvelable. Mahafapo ve zany amin'izao fotoana izao tsy ny valona. Betsaka amin'ny faritra tsy mahazo rano ary ny délestage dia tsy vitan'ny tsony hoe fiainan'ny malagasy fa sakafo ohatry ny paracetamol io fanafody maraina atoandro hariva matin midi soir. Le ry ambony indrindra fitonina sy fandriam-pahalemana tolahara-pahamehana zany ve misy amin'izao fotoana izao de aza miresaka amin'izany tsony sika.
fa raha ny information ho azo efa tramilahatra nazokan'izy fa tsy voaresaka omaly. Ny mpitandro filaminana indray no mandeha manafika ana tomponomby ananatsika video zany ary amapolo mahery de manao tsinitsinina mihitsy mivahoaka ny ambanivohitra rehetra any. Ny mpitandro filaminana no mitifitra vahoaka ary vahoaka tsy voaro ny resaka fandrimpalemana satria sady tsy ampy fitaovana no tsy ampy eto manana etrehana ny tontolo ny fampandrina fahalemana ny mpitandro filaminana satria tsisy volaraka ny tokony izy zay miasa ary tonga any am'ireny mpitandro filaminana zay manao asa manakaiky vahoaka ireny. Akoatrin'le hoe manenjika amin'ny mpanohatra sy ny antoko politika no anetsehana fitandrona ny filaminana. Entina hanaporetana ihany koa zay rehetra mihetsika ka te hiteny hanao hetsika an-dalambe. Dikan'izay io voalaza voalohany faharoa fahatelo anatin'le velirano io de tsisy voaja. De miteotony ato amin'le fanabeazana ho an'ny efatra fahaefatra am'izay tsika hoe ahoana ary voaja ve zany sa tsy voaja. Io resaka andehana ny filoham-pirenena miaraka minisitra telo be zao io tsika marina tsy voaja zany. De ty fanadiadiny ty de manapirofo ny adevitra rehetrarehetra tompoko. Eo anivon'ny firenena mikambana manko agence onusienne ny tena fahafantarany rehetra azy de misy ny sampandrara lehibe anankiray zay mikarakara ny reny sy ny zaza UNICEF dia tena mitodika makany amina fanabeazana. De ny solotena ny UNICEF eto Madagasikara Michel Saint-Lô dia nanao fanambarana mihitsy tamin'ity taona ty ary fanambarana mahamenatra fa manaitra ho amin'ny mpitondra fanjakana hoe aiza ho aiza ny tontolo ny fanabeazana eto Madagasikara fa tena mahamenatra de manasantsika hieno an'izany hoe ohatrohatran'izao ny fomba fahitany ny sampandrara lehibe amin'ny firenena mikambana zay mamatsy vola ny Madagasikara ho an'ny tontolo ny fanabeazana ary miasa any ambanivohitra ary manao ny subvention ho an'ireo mpampianatra zay etoany ray aman-dren'ny mpianatra na amin'ny firamina. Amin'ny teny vahiny no resahany azy fa manasantsika hieno ezaka ihany zahay hitondra fandikana tsotsotra amin'izay fomba ahafahantsika hoe eto le grande ligne tsara ho resahana fa mahamenatra ho isika tamin'ity taona ty i Michel Saint-Lô no niresaka an'izany hoe izao ny tontolo ny fanabeazana eto Madagasikara, izao no zava-misy eto Madagasikara. De nefa lasa niazakazaka any New York le mpitondra firenena miaraka amin'ny ministra telo be zao hiresaka transformation de l'éducation anky vare ary vehivavy daholo. Dahoara alefantsika faly lay orona tsara de miverinetsika rehefa aveo. Député Rabekijana raha teo koa efa de dinidinika ho an'ny fanomanana ny fidiran'ny député Rabekijana zay sirina fa mbola miverina amintsika rehefa aveo. Dahoara. L'éducation n'a fait que régresser en 30 ans. Aujourd'hui, on a un manque d'écoles, on a des écoles en mauvais état, on a un système de santé qui mérite d'être redressé, des équipements qui sont désuets, on a des fonctionnaires qui sont des fois, dans certains domaines, surtout en éducation, qui sont incompétents, en particulier les professeurs. Lorsque la Banque mondiale et l'UNICEF ont fait le test sur les professeurs, on a vu pratiquement que une grande majorité des maîtres n'avaient pas la capacité requise pour pouvoir former des enfants, pour les éduquer. Bon nombre de maîtres FRAN ne sont pas aptes à professer. Donc on a un illettré qui va former des gens. Donc on a des générations d'illettrés qui sortent. Et aujourd'hui, un enfant sur deux à Madagascar ne termine pas son cycle primaire. Un enfant sur deux. Mais le pire, c'est que ceux qui vont à l'école, l'apprentissage de l'écriture, de la lecture et de la pensée mathématique, elle n'existe plus à Madagascar. Aujourd'hui, l'enquête menée par le mix
l'enquête Agrap que nous avons faite avec l'Instat, c'est pas des données UNICEF, c'est fait avec l'Instat, a démontré que seulement 7% des enfants du primaire, classe de 3e, étaient capables d'avoir le niveau requis en apprentissage d'arithmétique. Et moins de 17% étaient capables de lire dans leur propre langue, le malgache. L'éducation n'a fait que régresser en 30 ans. On vit aujourd'hui dans le sud, Madagascar. On parle de sécheresse, mais souvent on oublie de parler d'eau. Si pendant ces années, on avait fait des programmes d'adduction d'eau potable pour la population du sud, on ne se retrouverait pas aujourd'hui, plus de 30 ans après, avec ce problème. Parce qu'aujourd'hui, rien que pour le Kéré dans le sud, Kéré signifie sécheresse, signifie famine aussi, on est en train de dépenser plus de 100 millions de dollars et davantage dans le sud pour répondre à cette sécheresse et les impacts de cette sécheresse. Alors qu'on aurait pu faire tous ces pipelines, il y a 4 ans de ça, à un coût de 60 millions de dollars. Donc on aurait évité que l'année prochaine, il y aura un autre Kéré, l'année d'après un autre Kéré, l'année d'après un autre Kéré. Donc ce pays a dépensé plus de millions de dollars dans le sud, si on n'a jamais résolu les problèmes. « 15% des enfants malgaches aujourd'hui n'ont pas d'acte de naissance. Légalement, ils sont invisibles. Légalement, ils n'ont pas d'identité. Ce qui est un manquement à la convention que ce pays a signée. 15% des enfants malgaches, ce droit est violé. 42% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. Ce qui signifie que cet enfant a été mal nourri, qui a un retard de croissance, il n'arrivera jamais à récupérer ce qu'il aura perdu au niveau développement intellectuel. La perte avant les 1000 premiers jours n'est plus récupérable. Donc on a un pays qui est en train d'avoir des enfants sous lesquels il n'a pas investi, et on va se retrouver avec une force de travail qui aujourd'hui aura perdu près de 30%, 25 à 30% de sa capacité. 40% des filles sont mariées ou en union avant l'âge de 18 ans. Des enfants mariés qui vont donner naissance à des enfants. 13% des garçons malgaches sont mariés aussi avant l'âge de 18 ans. C'est le 3e pays au monde et un taux le plus élevé de garçons aussi mariés. C'est pas seulement les filles. Très peu d'efforts sont vraiment faits pour prendre en compte les enfants en situation de handicap. Les enfants sont victimes de violences. Violences physiques, violences sexuelles. Et depuis 2015, près de 5000 enfants ont été appuyés par l'UNICEF, enfants qui ont été victimes de violences sexuelles. Et comme vous l'avez vu, même récemment, des enfants de 3 ans sont violés. Et 80% de ces cas de viol se passent dans l'environnement de l'enfant, l'environnement familial, l'environnement communautaire. Il faut arrêter la culture d'impunité. Souvent, on fait des arrangements à l'amiable. Malgré la loi demande des sanctions, eh bien, on a des arrangements. Le chef du Foukontang fait un arrangement et la famille, on donne à la famille quelques milliers d'ariari. Et cet enfant qui sera traumatisé pour toute la vie, qui n'aura aucun apport psychologique, on aura acheté son silence. On aura acheté son futur pour quelques milliers d'ariari. Et ce coupable qui n'est pas puni continuera à persévérer. La part du budget national, même du budget de 2021, la loi des finances, qui devrait être consacrée aux éléments basiques, eau, assainissement, éducation, santé, cette part de budget est encore trop faible. Je ne dis pas que d'autres secteurs ne sont pas importants. Le sport est important. Il y a d'autres domaines. Avoir des parcs, c'est aussi important. La biodiversité est importante. Mais aujourd'hui, il faut, des fois, lorsqu'on a tant de priorités, et ce n'est pas souvent facile pour l'État de décider, parce que tout est prioritaire. Mais quelles sont les priorités des priorités? Qu'est-ce qui changera Madagascar demain? Il n'y a que 3 grands éléments, 3 grands axes qui devraient pouvoir changer ce pays. L'investissement dans l'éducation. Une population non éduquée n'arrivera pas à grand-chose. Mais pour éduquer une chose, mais il faut que cette population puisse non seulement survivre, se développer et aussi s'épanouir. Investir dans la santé. Investir dans la protection sociale.
3% des familles malgaches bénéficient d'une protection sociale. Donc, quel que soit le choc, rougeole, peste, Covid, ces familles pauvres, eh bien, elles continuent à s'appauvrir. Le but de l'UNICEF aujourd'hui et des Nations Unies et du gouvernement malgache, c'est de voir dans la lignée non plus des solutions de court terme, mais des solutions pérennes, quel que soit le coût, parce que prévenir vaut mieux que guérir. Iny a ny fanadihadiana isorana ny 24/24.mg nakatsika ny fanadihadiana zay nataony solotena ny UNICEF eto Madagasikara iny zay mpitarika voalohany mi zany Michel Saint-Lô tao anatin'iny fanazava-kevitra iny nitondra tarehimarika maro izy tao anatin'izay aloha zany fa tarehimarika mampangoritsina daholo netiny tao na tarehimarika ny zaza malagasy miditra an-tsekoly na tarehimarika ny zaza malagasy manambady aloha na lana vavy sy ny voaolana sy ny tsy fahaizany zaza malagasy ny endriky ny kalitao amin'ny fampianarana miainga avy ny mpampianatra frame hatrany an-trano-tsekoly ny vola laniny UNICEF sy ny firenena mikambana mazava ho azy moa zany sampandrarany firenena mikambana ny UNICEF natotona ho amin'ny Madagasikara tsy hita alohany tsy hita hoe nakaiza ny efa ran'ilay vola de ohatran'izao ny endriky ny fianam-piazana eto Madagasikara ray amby rozy izy Michel Saint-Lô no mba mahavita fianarana eny amin'ny primaire de miresaka ny aminy hoe eno tsara ty ny 700 monja am'ireo zaza malagasy 7 ka hatramin'ny 470 taona zay manao fampianarana fototra eny amin'ny primaire dia tsy mahay akoriny ny resaka aritmetika matematika ary ny 320 amin'ny 7 ka hatramin'ny 470 taona tsy mahay mamaky teny. Itsika zany mbola eo am'le fomba famaky-teny ny adevitra, mbola eo am'le fomba fanoratra ny adevitra, ny hafa efa any am'lay informatika, efa mampiasa an'lay réseau numérique any amin'ny firenena mandroso rehetrarehetra any. Itsika mbola ato anatin'le soratanana sy le mamaky teny. Zany zava-misy eto Madagasikara eto. Ambonin'izay dia ny mpampianatra frame dia azo lazaina ito ny tena mampalahelo satria ny olana zany ao anatin'izany zavatra resahantsika zany atao le izy hoe menatsiny ve le mpampianatra sarotro zany satria tsisy asa any ambanivolo ka rehefa tsisy asa any ambanivolo zay zavatra tazany eo no ahafahany mamorona an'le asa ka rehefa tsisy ny asa any ambanivolo de zao tsy maintsy misy joro koa eo hiasa ary ampianatra an'le zaza malagasy. De problème ao anatin'izany ratsy le kalitao zay hiety mampianatra satria na lay mpampianatra ara tsy manana an'le critère masitsivana ahafahana mitondra an'le fampianarana. Tsy ampy raha teo koa ny fiofanana na ny fampiofanana andreny mpampianatra reny. De ny olana de ty ny 700 ny mpampianatra dia amin'ny akabeany zany dia mpampianatra eo anivon'lay tanàna kely avokoa, lay vondro tanàna kely avokoa ary miainga avy amina fikambanana io le hoe ray aman-dren'ny mpianatra. De ny ray aman-dren'ny mpianatra no manoro ny écolage miaraka am'ireo vondrona zay mety ao anatin'le tanàna kely. Akoatra ny ray aman-dren'ny mpianatra zany de mety mba mitondra ny anjara brikiny ihany koa reo asehatr'asa fampandrosoana kely ka mety mba malahelo. De zay fomba ahafahana mifampitsondra ao anatina communauté kely zay no ahafahana mitendro le lafiny fanabeazana any ambany ravikazo any. Ho avy eo depitera Bekijana iresaka ny tontolon'ny fanabeazana any am-parafaravolany hoe misy fokotany ohatran'izany ange zara fa misy trano-tsekoly tsy hitan'le endrika manara-penitra satria tsy amoron-dalana donc tsy manaitra an'le olona le mandalo am'le lalam-pirenena sisisy reny le izy tsy mahaliana an'le mpitondra vitsivitsy mpifidy ao anatin'le tanàna
fa ny azy manko rehefa micalcule zavatra fotodrafitrasa de ny azony mpifidy any ny tanjony de mepita rano ohatran'izany any am'izany hoe be atrimo loha rano zany any akaiky ny sabotsy manjaka vahoaka mihita rano anie ny mpianatra anatina tanàna kely ray de fikambanany ray aman-dren'ny mpianatra sy ny olona manodidina ezaka am'le sistema kely ao anatin'ilay hoe vondro tanàna de tsy hitan'ilay mpitondra le izy satria hoe lavitra an'le andrina lavitra an'le fanjakana de za efa sarotra mahazo an'ilay karaman'le mpampianatra faharoa tsy hita le endrik'ilay fampiofanana omena azy fahatelo rehefa mba misy recrutement atao mpiasam-panjakana rehefa tsy miboksana manao totondro vola na mahitahita manodidina ny tontolon'ny fanabeazam-pirenena de sarotra be zany de tsy tafavoaka ao fa ao foana na firy taona maro be ny zavatra nambaran'ny représentant ny UNICEF teo mikasika ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Eto Madagasikara ihany ozy izy ny misy an'izany fahatelo indrindra eto ambonin'ny tany tovolahy manambady melohan'ny fotoana. Ary ny lasa kolotsaina mihitsy ary raha viavy any ambanivolo. Zara fa tonga amina primaire afaka CEPE. Mahavita fianarana kely ohatran'izany. Mahay mamaky teny de mahay manoranoratra kely ny anarany. De rehefa aveo de lasa mamboly na alefa mikarama tanan-dehibe. Rehefa tsy mahavita an'izay de misy makavady. De nefa nisy ny arena voalohany indrindra de ny olombelona, ny tokony hamokatra voalohany indrindra de ny olombelona, kanefa le olombelona zay arena sy tokony hamokatra force-na développement tsy ampy fanabeazana, tsy manana akory ny diplôma ahafahana hiatrika an'izany. Zao ny ambarany lalam-panorenana nefa horesahana amintsika lizy. Satria tsy maintsy isy horera indray zany any ivelany any tena mitsenjo ny fanabeazana hony nefa eto sy eroa mandeha ny fitokonana. Zao ny ambarany lalam-panorenana. Andininy lalam-panorenana fa le. Andininy fa 220. Ayo, dahoara. Lalam-panorenana ty Repoblika faefatra. Nolanina tamin'ny Novambra 13. Andiny fa 20. Raisy ny fanjakana ho adidy ny fandraisana ny fepetra ilaina ny fampandrosoana ratsaina ny isambatan'olona ka tsy misy fameperana afa-tsy ny fahaizany tsararay. Any zany de efa maka andraikitra le fanjakana fampandrosoana ratsaina endrika fanabeazana daholo nge zany. Ary tsy misy fameperana afa-tsy ny fahaizany tsararay. 17. Mananjo hianatra sy handray fanabeazana any ankizy tsiraray avy ka tompona andraikitra amin'izany ray aman-dreny ka hajaina ny fahalalahana hisafidy hananana. Ny fanjakana dia mandray ho adidy ny fampivoarana ny fanofanana arakasa. Na fanabeazana fototra io zany na fanofanana arakasa voaresaka ao avokoa amin'ny 17 lalam-pandrenana. 17. Mandamina fanabeazam-bahoaka maimai-pona gratuit sy takatry ny rehetra hidirana ny fanjakana. Zany tsy forontsika zany a. Lalam-panorenana Rajoelina ty resahantsika ty a tamin'ny teteza mita. De mbola toy zany izy ny fampianarana ambaratonga voalohany. Zany hoe any amin'ny primaire dia tsy maintsy ataon'ny rehetra accessible ho an'ny rehetra ny dikan'izany. 15. Eken'ny fanjakana ny fisian'ny fampianarana tsy miankina aminy. Ary antohana ny fahalalahana hanome izany fampianarana izany raha toka mifandanja amin'ny fepetra mikasika amin'ny fampianarana momba ny fitandremam-pahasalamana sy ny fitondran-tena ary ny letan'ny fianarana faritany lalàna. Ireny toeram-pampianarana tsy miankina ireny de feheziny lalàna momba ny hetra araky ny fepetra faritany lalàna. De averintsika amin'ny fanontaniana tamin'ny forum momba ny fanabeazana teo, iza moa no menomenina voalohany sady taraiky ny fahazona ny fanasana no tsy mba ny consultena akory na mba nenona ny tenin'izy ireo zay fikambana ny ireo sekoly zay ao anatin'ny
tsy miankina ny fanjakana. Nefa ny lalam-panorenina miresaka an'izay hoe eken'ny fanjakana ny fisian'ny fampianarana tsy miankina, nefa tsy rarahin'ny fanjakana lizy. De azagagy ianao raha ohatra ka ohatran'izao ny endriky ny fahantrana sy ny fahampiten'le firenena, satria potika le fanabeazana, le éducation, ka rehefa tia motika firenena ozy Mandela zay député ny fanabeazana. Ka minisitra anao ara sady tsy mahay teny gasiko, tsy mahay mamaky, tsy mahay miteniko. De ahoana nanaovany rencontre amin'ny Assemblée nationale amin'ny député, ka raha anao question réponse voalazany lalam-panorenana zany, tsy mahavita an'izany, de ozy ny sasany miarahana aloha ianao lala sinoro, de avy koa saika iten'le zavatra hafa, lasa namoaka sary tamin'ny FB de mody mamaky lala sinoro, de misy garantie lay akaikiny eo. Nefa tsy hainy fa izy mihitsy ny voadona ao anatin'izany. Ministra sady tsy mahay teny gasy, tsy mahay miteny, tsy mahay mamaky teny, no asainao ministra ny raharaham-bahiny hitondra ny diplomasia malagasy, de manambany tena amina fomba fijoro tahaka zao. Any amin'ny karabolana eny mianatra lala sinoro e. De mpitondra firenenao miainga avy any amin'ny filohan'ny république tsy mahay akory ny isan'ny établissement scolaire public. De ahoana koa zany? Izy nefa ivory any New York, mbola disondray hatramin'ny vitan'ny république rehetra amin'ny fandimby telo kotiny tsy misy 0/10. Fa izy ny lazay fa tena navita tao anatin'ny 3 taona, nefa ny république amin'ny fandimby 10 taona navita 37 kilomaro teto Madagasikara. Zay nambara n'lay représentant ny UNICEF ny amina hoe tena vaindohan-drara ny ahafahana manangana 37 kilo. Zany asa normal zany, fa tsy ilaina oeraoery zany. $4 millions nefa volana tompoko ny Nations Unies teto Madagasikara. Ary ohatrinona ny volany men'ny UNICEF, fa nakaiza ny lalan'le vola? Mbola misy adevitra an'izay am'izao fotoana zao a. Mbola tsy clair tsara zany adevitra zany a. De inona zany no resahana New York? Hoentina ny le bokin'le forum makely teto iny, le tetsy amin'ny CCI vato. De iny de ho resahana hoe transformation de l'éducation. Ny andrasana amin'iny tsotra, azo famatsim-bola indray Madagasikara momba ny tontolo ny fanabeazana, nefa ianao ara tsy miraharaha ny fanabeazana. Vacation an'ny mpitsara fanadinana tsy menao, rehefa mba nitaky ny vacation anaty fotoam-panadinana terena, aseho amin'ny endriny hafa. Tsy ampitomboana zay tokony ho anjara an'ireo mpampianatra, zay tokony hisitraka an'izany. Ny recrutement misy faux diplôme, faux contrat plutôt ao anatin'le izy. Mbola miady am'izao fotoana zao. Ahoana moa na possible an'izany? Misy contrat efa OK zao, jerevana verifiena any amin'ny trésor mirotsaka le vola, fa tsy afaka mandray le mpampianatra vao ny recrutena. Misy an'izany anie am'izao fotoana resantsika zao hoe faux contrat hono reo olona reo. Ny mpampianatra vao mivoaka ery amin'ny sekoly manofana an'izany etsy Mahamasina migrevy, hoe mba considéreo zay. Ny etsy amin'ny ENS APFLO, École Normale Supérieure, mba apetrao amin'ny ajanay zay satria ho fanina mpianatra zahay. Fampianarana teknika moa zany de hoe tiany résultat 70% sisisa. Direction tao anatin'ny fanabeazam-pirenena no mena ministère angezabe. Fa aiza ho aiza, satria ny fampianarana teknika no tokony ny miforme ny tanora malagasy, ka tsy hisy tsony raha tokony izy ny resaka chômage ambony be io. Donc tokony hifanaraka am'izay ny orinasa eto Madagasikara. Les formations professionnelles ve efa adapté amina situation misy am'izao fotoana aty amin'ny 2024. Ary reo rehetrarehetra zay nomena andraikitra an'izany afaka hamoaka tsara anatin'ilay hoe tena tadiavin'ny fenitra iraisam-pirenena sy Madagasikara ao amin'ilay fanatsarana ny tontolo ny fanabeazana. Satria saika anjorom-bala le resaka enseignement technique zay misy an'izany formation professionnelle resantsika zany. Fampianarana ambony de tsy resahana tsony. Mbola voatazona amin'ny ministra na nisy fatina mpianatra samihafa ara ny anjerimanontolo. Voatazona amin'ny ministra na misy fitovana na raha tsy fahazona boursa mikorotana ny digitalisation.
voatazona ministra na inona endriky ny fitokonana ao am PNBZT, parc national botanique zoologika tsy mbazaza. Voatazona ministra na inona etsika ataony ny syndicat eo anivony Mesupresse. Raha ny fantatro totra manana problème eny tribunal ny sasany am'ireo, vo miteny ny amina hoe zao ny olana amin'ny tontolo ny fanabeazana. Mbola voatazona ny ministra na to inona grève ataon'ny PAT, ny indemnité de technicité tsy tafiditra ao amin'ny anjara tokony ho raisin'ireo mpandrarahany fampianarana ambony reo. De reconduit mahazo promotion tsara mihitsiny amina fiovana gouvernemanta zay tsy hitanao hoe fa inona ary ty. Voatazona ministra ao anatina problema na président na université tahaka ny Tany Tomasina. De reo nefa no entina any ampitan-dranomasina hiady-hevitra momba ny éducation eto Madagasikara. De variana sy talanjony tsika hoe zany ve ny olona mieritreritra fa vaindeo raharaha, zany ve ny olona mety manana fijery lavitra fa tena ampingangeza be edina anatin'ny fantrana ny resaka éducation, kanefa tsy zany zava-misy raha ny zavatra tazana amin'ny ankapobeny. Efa eto akaiketo député Rabekitsana, miaraba tompoko. Miaraba namana Faniry ary miaraba ny ekipa rehetra ato amin'ny MBS Radio Mada ary indrindra any faritra loatra mangory dia miaraba namana rehetra ela tsy ary ny ona tsika namana Faniry noho ny adidy amanandraikitra izay any amin'ny district antena sy any amin'ny faritra loatra mangory ny resaka fiarahamonina ka dia ela tsy ary ny ona. Eto dia miaraba manokana ny mpiasan'ny MBS any amin'ny Ambatondrazaka, Raniry sy ny Akamo. Kokoa anareo any indrindra ny vahoaka rehetra any amin'ny district Namparafaravola de kokoa ho antsika rehetra vahoaka any izay miaina ao anatin'ny fahasahiranana sy ny tebitebitsaina ka dia makahery ny vahoaka rehetra any amin'ny faritra oatra mangory indrindra any amin'ny district Namparafaravola zay toerana na voafidiny tena ary omemboninahitra tokoa reny namana rehetra ireny. Ya, nisy fotoana député Rabekitsana hoy hoe tokony ahafana ny ady-hevitra tamin'izay ary mieux placé kokoa ianao afaka hiresaka an'le raharaha, kanefa moa efa somary efa dila amin'ny vanim-potoana izy efa nisy fanapahan-kevitra ny raisiny teo anivon'ny filan-kevitra ministra nanaisitra ilay gouverneur. Tsy manana gouverneur zany aloha zany aloatra mangoro amin'izao, mino fa ny secrétaire général mandeha ny manao ny fampandehanan-draharaha any amin'ny faritra loatra mangoro. Manahoana ny faritra loatra mangoro ny amin'ny zava-misy kely azo resana ny amin'izay mbiroso ihany raharaha. Misaodrapetsaka namana Faniry ny amin'ny Faniry misaodrapetsaka namana Faniry mikasika an'izay mikasika ny toedraraha ao nivon'ny faritra loatra mangoro zay je ny fahabangan'ny toeran'ny gouverneur ary manatitra ny fialatsin'ny ho an'ny mpiara miasa ato amin'ny MBS satria efa nisy tokoa ny hoe tokony resahana ary tamin'iny fotoana iny nefa noho ny adidy amanandraikitra zay ny tenako ny telo mirahalahy zay ao anaty député any Madagasikara izay voafidy tamin'ny atokotiky Madagasikara ny solotena ny solombavambahoaka rehetra tao nivon'ny fivoriana tao amin'ny CENI tamin'iny fotoana iny ka dia manatitra ny fialatsiny ho an'ny vahoaka rehetra noho ny tsy fahatonimbanana tato amin'ny MBS. Tombita tsy malio sambo. Mikasika ny MBS tokoa mikasika ny ao amin'ny gouverneur dia tsy misy ny gouverneur ao niveau faritra loatra mangoro ary ny tokony ho izy raha voabangany raha voalasa ny gouverneur tokony anao nomination na notification ny fitondram-panjakana mampitana ny secrétaire général izay hitana vonjimaiky zany hoe manao intérim ny placen'ny gouverneur nefa moa
atram'izao mbola tsy misy zay plasy zay hoe nomination zay na notification omena ny secrétaire général satria izy tokony andimby eo. Ny tsirotsofina mandeha namana faniry dia be loatra ny olona mipostuler candidature am'izany toeran'ny gouverneur zany arany feo mandeha de any am 12. Ny isa mahalinan'ny olona le toerana mahalinan'ny olona le toerana tsy fantatra hoe inona ny toerana tsy araky ny lalam-panorenana aloha zany fa chef de région tokony ho izy de nefa tsy araky lalam-panorenana ka zay ny magaga hoe inona ny mahatonga le olona lina amin'io nefa zany asan'ny gouverneur zany de asa saripady ary asa mila fahaizana indrindrandrindra asa mila fanetretena ka marina le izy fa betsaka ary ty mamatoa zany le olona betsaka miady an'io toerana de ampandroso le faritra loatra mangoro nefa na zany na tsy zany tokony ataon'ny fitondram-panjakana izay ampatonga le toerana gouverneur ao anaty lalam-panorenana satria matoa zao ny zavatra miseho ary gouverneur ananina miseho ary gouverneur tsy siasiny am'le vahoaka ary tsy siasiny am'le le zava-misy eto Madagasikara jereo problème gouverneur daholo miseho eto Madagasikara. Bonglava zao manana problème gouverneur any isaky ny faritra zany manana problème Analanjorofo manana problème tsy motsinana misy daholo ka eo zany zay ny mahatonga l'izy hoe rehefa tsy ao anatin'ny lalam-panorenana de zay ny mahatonga n'io resaka problème gouverneur daholo io ka mitodika amin'ny faritra oatra mangoro manokana ny tena satria moa 20 taona ny tena koa no présidentny conseil régional tao niveau Flakev-Partra tamin'ny andron'ny président Ravalomanana zay voalasa solombavambaoka zany hoe nandritra zay 20 taona nitazomako ny mampilasy ny toeran'ny président filohan'ny Flakev-Partra anivao faritra oatra mangoro zany dia aintena loatra zany hoe fiainan'ny faritra oatra mangoro zany ary na ny district 10 ao anatiny io ary de tena hita taratra ary tena hita tanteraka mihitsy zao ny problème andreo ka ny olona ho lasa gouverneur zany ary matoa zao ny fandeny de misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zany hoe tokony ho izy Flakev-Partra ao anatin'ireo anara-mason'ny asa fa zay manko le tsy ampy zay ny mahatonga an'io gouverneur amin'ny vara lila lava daholo satria tsy misy mpanara-maso lasa patron kely any amin'ny faritra lasa patron kely any amin'ny faritra ka mitodika fitondram-panjakana ihany tokony hijery hoe ahoana ny sin'ny Flakev-Partra satria zava-dehibe endrika amin'ny fampandrosoana io resaka Flakev-Partra io satria hitako tao aminatiny na ny tetobola ary tetobola rehetra compte administratif rehetrarehetra ataon'le Flakev-Partra daholo izay ny mahatonga ny hoe lasa manaonao foana le gouverneur par rapport an'izay zavatra ny fampiresahana zay namana faniry ka ohatrohatr'izay zany ny fandeny fa hita hoe banga tsy misy endrika amin'ny resaka fanaraha-masina fampandrosoana n'inona any amin'ny faritra oatra mangoro amin'izao fotoana zao satria tsy misy gouverneur. Aloatra mangoro nresahana teo député Rabetjana resaka fanabeazana teo mandeha mola zany le fivorinana iraisam-pirenena manana solotena ny fanjakana malagasy efa nresadresah teotsika teo ny tontolon'ny fanabeazana zany zay iainany rehetra am'izao fotoana zao hoe raha anisany tena mepotika de ny fanabeazana eto Madagasikara de tsy nyresaka kalitao fampianarana na ny fomba hitondrana ny endriky ny fampianarana amin'ny akabeny tsony fa tena tsy mazoto hiditra-tsaika olontsony malagasy de mandeha ianao ny lalam-pirenena rehetrarehetra eny dia
zaza tokony hianatra no mandeha manototra lalana mangataka sy ny rehetrarehetra dia mivarotra voatsinefy, mivarotra letsisino, mivarotra bibasy, nefa zaza tokony hianatra. Tsy fatako inona ny zava-misy ny zava-misy de tena iraisany eto Madagasikara ary zay no mahatonga ny filoham-pirenena angamba Andry Rajoelina miteny hoe zavatra tsy ary nisy hatramina 90 taona lasa misy am'izao fotoana zao. Ny antony dia signy anankiray namana faniry mandeha amin'ny lalam-pirenena rehetrarehetra de ny ankizy tokony hiditra am-pianarana lasa manototra lalana. Lasa reny zany zao ny lasa manamboatra ny lalam-pirenena, manototra ny lalam-pirenena ho an'ny lalam-pirenena tsy vita rehetra. Ohatra anazy zao dia avy any Parafaravola de nandeha tamin'ny R3 route nationale 3A izany hoe avy eo Vodiala, avy any Parafaravola, avy any Tanambe ka hatrany Vodiala tsy latsaky ny 200 ankizy manototra lalam-pirenena izay tsy ary nisy nandritra zay 90 taona zay. Efa fahampiteny fanabeazana daholo zany. Fahampiteny fanabeazana. Ity fitondrana Andry Nirina Rajoelina ity zany no nisiny zay. Ny antony mahatra loatra le ankizy. Mahatra fahampiteny io zany signy marina tenin'ny filoham-pirenena any amin'ny firenena-kafa any raha tiana potika ny firenena iray de any amin'ny fanabeazana aloha no hompiteny. Porofo ray mitoka amin'ny tenda dia nisy ny fidiran'ny mpianatra teo. Miriry mihitsy akototra anao namana faniry zany hoe ray aman-dren'ny mpianatra any amin'ny EPP, mpianatra ray mandoa droit 3 alina ariary. Any amin'ny CEG 9 alina sy 7 alina ariary. Ny fiainana nefa am'izao fotoana zao dia efa tena sahirana. Anka sahirana le mpianatra, sahirana le ray aman-dreny ampianatra ampianatra. Eritrereto ane ka nitao ny salanisa ny ankizy tafiditra ampianarana namana faniry am'izao fotoana zao any amin'ny distriktina Parafaravola any amin'ny 90 isan-jato mijaly le ray aman-dren'ny mpianatra nanoanina androany ary tsy misy sahirana amin'ny fiainana izy mbola sahirana amin'ny fitaovan'ny mpianatra, mbola sahirana koa any amin'le fidiran'ny mpianatra izay solombavam-bahoaka ny tsy maintsy mitady hevitra hoe ahoana ny hevitra idiran'ny reto ankizy reto an-tsekoly nefa tsy asana solombavam-bahoaka manampy ny ray aman-dren'ny mpianatra mandoa droit ny solombavam-bahoaka manampy ny vidina mpianatra, ny vidina fitaovam-pianaran'ny mpianatra ny solombavam-bahoaka manampy ny resaka zavatra iainan'le mpianatra, ray aman-dren'ny mpianatra ny solombavam-bahoaka de lasa tsy manan-kanteherana intsony le ray aman-dren'ny mpianatra fa any amin'ny solombavam-bahoaka midodododo am'izay fampianarana mpianatra zay. Miresaka ihany tsika namana faniry satria resaka fampianarana ihany izy ity. Any amin'ny distrikako, any amin'ny faritra Otramangoro, distriktina Parafaravola misy an'le commune rurale Ambatomainty. Mampalahelo ny zava-misy am'izany commune rurale Ambatomainty zany satria misy olona anankiray izay tsy mipetraka amin'io tanàna io akory, tsy mipetraka amin'io circonscription amin'ny commune rurale io akory de miakabarea tany hatrany amin'ny 270 hektara amin'ny Ambatomainty io. Misy vahoaka trano hatrany amin'ny 7,700 serivo 1490 tena chiffre exact ty namana faniry 1490
no fianakaviana hoesorony tady hoesorony fitondram-panjakana amin'ny toerana io. Misy école anankiroa, toeram-panabeazana anankiroa, de misy an'izay clef zay sy misy an'izay befa zay. Mpianatra zana-bahoaka mianatra ao. Ary de vao tady nitondra ho isely le tompon'le toerana, le nahazo le toerana tsy fantatra koa ahoana fomba azahoan'le olona an'izany toerana 220 hektara zany. Io toatsaka kely 67 hektara zany. Nefa raha 67 hektara mbola misy avaratra andrefa na tsinana na atsimo. Latsaka kely zany zay député. Raha ny vahoaka ao zany fianakaviana iray toa manana efatra ny fianakaviana iray ampitomboana 7,700 sy arivo. Famille de ano any amin'ny 4,500 zany ho hiala amin'ny toerana io. De hoaizy gasy vahiny no gasy miseho manam-boly ka eto dia mampitandrina, tena mampitandrina mihitsy alao alan'andrina tozay alam-bahoaka. Alao alan'andrina tozay alam-bahoaka. Ary ny teny tamin'ny draine loatra mangory omaly. Raha tsy tianina problème amin'io toeranao io anao ampianary ny mpianatra aloha. Avy aloha ny zana-bahoaka hianatra. Fa misy zana-bahoaka amandrivony, misy zana-bahoaka amandrivony mianatra de tsy hianatra. Efa herinandro zany zay tsy nianatra le zana-bahoaka. Amina école sy école fanabeazana anankiroa amin'io Ambatomainty io. Ka de efa niteneniko ny be ny tanàna maly aloha hianatra de ny forseko zany ray aman-dren'ny mpianatra aloha hianatra ny mpianatra. De zay poany iratany fa arako maso akaika fa za tsy manaiky amin'ny masolom-bava-bahoaka na zana-bahoaka reo. Za tsy manaiky mihitsy hoe isy zazakely tsy hianatra. Ny tsy mianatra tsy manana fahefana hianara mpianatra ara fa tsy fidiny. Fa indrindra aveo mba manana fahefana le ankizy. Ndray aman-dren'ny mpianatra ampianatra le zanany. De ahoana moa tsy ampianarana fotsiny izao. Ka eto dia manaitra anareo mba amin'ny commune rurale Ambatomainty ampianarina zanakareo fa ny tenako solom-bava-bahoaka no hijery akaika an'izany zavatra aloha hianatra mpianatra avy aloha niady mandeha. Ohatr'izay zany ny zavatra misy any amin'ny faritra loatra any amin'ny district koa ny namana fanirika dia izay ny zava-misy any. Ohatrany hoe baranana loatra le fitondram-panjakana. Ary ohatrany hoe fanjakana zay manam-bola fanjakana zay manam-bola fa tsy afaka mitsinjo ny mpiray tanindrazana. Ka manentana le vahoaka avy aloha hianatra mpianatra ny taninareo tazomy satria nareo efa niaina tanatin'ny 3 taona 4 taona ary nisy tolo-dalàna tao amin'ny anteny mera-pirenena tamin'ny session-nay teo de hoe ho an'izay olona efa niaina nanazary ny tany nanamainty milala ny tany nandritry ny 5 taona ka hatramin'ny 5 taona makany de efa afaka mangataka ho tompony tany io. Mampiorokoditra ho an'ny zava-misy ohatran'izao satria raha tsy misy zany tony fandarany tony dia tsy ho takatry ny olona mihitsy ny zava-misy ary le etaeta any ambanivohitra mango ny fotriny tsy fandrim-pahalemana sy ny resaka jirama manakambaran'izay ve député aloha zany satria te hiditra zavatra hafa rehefa aveo mikasika ny MBS manokana aloha. MBS madama tena isorako président Marc Ravalomanana nanao an'ity fandarana tia izay ianareo moa teknisiany nato fa io fandarana MBS io zany mba anisany amatara le vahoaka eto Madagasikara ny zava-misy marina ary tsy mandainga fa mampafantatra ny fitondram-panjakana ny zava-misy iainan'le vahoaka fa raha miaino radio Madagasikara fotsiny le olona na televisionna malagasy de tsy mahafantatra fa de ohatran'ireny soavaly asina takonana reny de zay aleny any eleny fa ity fandarana MBS tia anisan'ny zavatra sehatraray mampafantatra ny zana-bahoaka rehetra sy ny vahoaka rehetra
ny zava-misy eto Madagasikara ka dia zay aloha ny sorananareo ary mampirisika anareo mba toloran'Andriamanitra saina matsilo ny amin'izay fampafatarana ny zava-misy eto Madagasikara sy eran'izao tontolo zao izay. Mikasika ny resaka tsy fandriampahalemana. Nisy fotoana tany amin'ny distrikina Parafaravola sy distrikina Ambatondrazaka ary ny distrikina Tsaratanàna izay ao nivon'ny distrikina Parafaravola zay commune rurale Moraranokrom sy commune rurale Ambodirano ary ny commune rurale Ranomainty no tena ivon'io resaka tsy fandriampahalemana io. Efa nisy ny ezaka nataonay dindrandrindra izay solombavam-bahoaka de nangataka tany amin'ny ministèren'ny police nationale sy tany amin'ny sekretariat-panjakana medidiny gendarmerie ary ny zareo tao amin'ny défense mba isy renforcena an'ireo resaka mpitandro filaminanareo. Dia nandefa fipa ny polisy de tena efficace ary tsara ny vokatra, tena positive zany le ezaka nataon'le polisy. Nohon'izay nesorina indray le lasa indray le fipa verina indray zao ny resaka kidnapping any am'izao fotoana zao. Ka dia manainga ihany ny tenako amasolombavam-bahoaka mitodika ny fitondram-panjakana indrindra ho anareo mixte de ny gendarmerie sy ny police nationale ary ny miaramila mba hijery akaiky amerina an'ireo sampana ireo fipa reo satria zava-dehibe ho an'ny vahoaka tany afahatr'oatra mangoro ny nisin'ireo polisy izay avy aty force intervention spéciale izay nalefan'ny ministère. Ka dia am'izao fotoana zao dia mirongatra indray ny resaka kidnapping any. Limitrophe moa zany ny distrikina Parafaravola ao amin'ny commune rurale Moraranokrom de nisy indray tratra ny kidnapping tamin'ny herinandro iny. Ka dia hatrany am'zato tapitrisa ariary 500 millions de FM 500 millions zany indray ny takinitra zareo am'izao fotoana zao. Ka dia mbola tsy mifarana zany io resaka kidnapping io ary zay zany tena problème any amin'ny resaka tsy fandriampahalemana. Ndresaka tsy fandriampahalemana mitoy ihany amina resaka jiro sy ny sisa tsy fandriampahalemana satria alatromby mbola mandeha, ny vakitrano, ny fiainana koa sarotra. Zay no mahatonga le vakitrano sy ny alatromby. Ny resaka jirama namana faniry dia ao amin'ny commune urbaine Parafaravola manokana. Dia mikainkaina ny vahoaka ao amin'ny commune urbaine Parafaravola satria tapaka lava le jiro nisy fahasimbana ny moteurny groupe-ny jirama. Dia nisy teo amin'ny 4 andro 5 andro zany tapaka le jiro lasa misy le resaka tsy fandriampahalemana. Nisy ny fanomezana nataon'ny zareo tao amin'ny jirama dia nandefa lampy cobra zany zareo rele mampalaza an'zareo de zay zany ny tena problema hoe le eo am'le angovy le resaka jirama mihitsy ny moteur ny jirama iny ny anatsona ny fitondram-panjakana zay indray zanareo amin'ny jirama mba hijery akaiky an'io resaka jirama io. Enere amin'ny akabeany moa zany tsy maintsy ny lalovantsika kely zay fa député Rabeko zany te hiresaka mihitsy satria isaky mahita aminao manko le resaka famokarana any ambanivohitra io aloha mba resahantsika mihitsy io hoe ny antony mahatonga an'izay manko de le fitondram-panjakana zany de tsy mitsahatra ny teny hoe stable amin'ny vidim-piainany efa voafe tsy fantatra moa samy manana ny voafehany io na 5,000 ary ny kilao vary mety amin'le mpitondra-fanjakana io. Fa raha vao miakatra 20 na 20 tsy mety amin'ny vahoaka io satria fa efa mividy le pouvoir d'achat mihitsy no manahirana an'le vahoaka am'izao fotoana zao. Ambatondrazaka zany fantatra hoe sopotra zany. Manaraka miandro vazo, maro voay, betsaka ny faritra iresahana an'izany. Tsy fantatra aloha aiza ho aiza ny resaka tontolon'ny vidim-piainana dans l'ensemble mihitsy ny tiako resahana manderina Madagasikara. Amasolombavam-bahoaka anao miaino ny fitaraina amin'ny vahoaka, le fanjakana miziriziry amin'ny heviny hoe zaka amin'ny vahoaka io
menaka zany zao ray alina any Ray alina ariary ny menaka. litatra sy ny sisa zay fa le fitondram-panjakana nefa rehefa resana zany de mahita izy hoe normal voafely izy député Rabeky zany ny vidim-piainana ny fiainana efa sarotra ny olona tsisy asa ny asa atao manahirana manoloana ny resaka vidim-piainana dia ny vidin'ny vary akotry am'izao fotoana zao any amin'ny faritra Otramangoro dia manodididina ny eo amin'ny 700 eo ary ny vary akotry dia manodididina ny 2,000 mahery zany nefa efa manompoka mielany io resaka sehatry ny vary io le olona tsy maintsy hijery ny mikasika ny topam-bolena 3,2 atram'izao tsika miteny zao dia mitodika ministera ao ny fambolena sy ny fiompiana dia mbola tsy misy ny fanamboarana ireny todrano na barage nefa ny orana raha ny calendrier culturel amin'ny volana ambony volana oktobra efa tokony hiditra tanimbary na eny amin'ny sehatry ny fambolena ny tantsaha manoloana zay dia menimenina ny tantsaha hoe aiza ihany ny fanamboarana andreto todrano na réhabilitation andreny barage sy ny lakan-drano sy ny maro sy ny sehatra resaka any Tsara eny ka dia tsy fantatra hoe hoisy tokoa ve ny fanamboarana andreny rano teti-bola izay ny laninay teo au niveau loi des finances rectificative dia efa misy teti-bola natokana ho an'ireny ka dia ny fanatanterahana an'le izy atram'izao efa volana oktobra efa misasaka volana septambra atsika zao izy namana faniry fa hiditra amin'ny volana oktobra dia atram'izao mbola tsy misy mihintsy ny fanamboarana andreny lakan-drano sy ny sehatry ny famokarana ny canaux sy ny namandreny any amin'ny district na Parafaravola faritra loatra Mangoro faritra loatra mihitsy ny tiako tenenina ka dia menimenina ndre any ty fitondram-panjakana ty de hoe resaka ampiakatra ny vokatra sy ny resaka fijerenan'ny famokarana ny vokabary satria ny sopitra Madagasikara dia any amin'ny faritra Otramangoro ary vocation agricole ny any amin'ny faritra Otramangoro dia hatram'izao nefa dia mbola tsy misy an'izany fijerena kaiky an'izany topam-bolena zany tokony zany ny fitondram-panjakana efa tokony resaka zeziky am'izao fotoana zao tokony fitondram-panjakana efa tokony hijery andreo banque primaire na banque secondaire institution financière reo hoe ahoana ny amatsimbola andreo tantsara reo nefa hatram'izao avy any ny tenako mbola tsy misy resaka mihitsy mikasiky ny topam-bolena 2,2 sy 3,2 na ny masom-boly ary hatram'izao mbola tsisy fijerena kaiky an'izany ny fitondram-panjakana indrindra ao nivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ka eto dia manaitra ny fitondram-panjakana ihany satria ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny tantsara rehetra am'izao fotoana zao nefa tsy misy fijerena kaiky andreo tantsara eo mikasika an'izay eny ary ny fanjakana moa zany rehefa mieno ianao zay misy le zava-misy député Rabeky zany de hoe paradisy Madagasikara efa tena mandroso be Madagasikara tsisy ninina mampanasy mampatahotra mivoaka antsony satria de efa mirarakopana ny vola misy mifamorona an'asa mizotra tsara ny fahasalamana mizotra tsara ny fandriampahalemana mizotra tsara ihany koa ny fanabeazana fa rehefa mieno
ny feon'ny solombavivoaka dray satria elaela manko ena sy teto zany fa tany ambavoatra de araraotana mihitsy ny mahenony feo any ambany ravika zany de piterabeksana tena mampangorotsana le izy a ny foto-dravitrasa moa tsy fantatsika ntsony aiza ny lalana sy ny rehetrarehetra fa io resany io alohan'ny idirako amin'ny resaka fahameloma masina tokotiko Madagasikara de piterabeksana amin'ny akapobe mihitsy zany tena tsy araky ny eritreretana tsy araky ny natenaina mepotika le fiainam-bahoaka any aloatra mangory indrindrandrindra miparafaravola mitovy amin'ny Madagasikara ihany amin'ny akapobeny mihitsy en général ny zavatra tokony ho tsapany ty fitondram-panjakana ity a tokony akalesona zay mahatonga amin'ny président Marc Ravalomanana mitety any Madagasikara zao izy any amin'ny tapany avaratra raha ny programa tokony hiditra any amin'ny tapany any Atsinanana indray izy avy any amin'ny tapany avaratra mijery ny fiainan'le vahoaka tena mijery mihitsy président Marc Ravalomanana any fiainan'le vahoaka isaky ny commune na hatrany amin'ny district ny antony mikaikaina loatra le vahoaka malagasy any amin'ny district na parafaravola sy any amin'ny faritra loatra mangory dia miaina pitebitebena ny vahoaka ny antony resaka tsy fandripahalemana resaka fahasalamana resaka vidim-piainana ary indrindrandrindra iaina amin'ny resaka famokarana de tena nohanina androany zany a dia tediavina rapitso mitosa foana zany le vahoaka am'izao tsika miteny zao satria tsy manana fahefana itsony le vahoaka ary tsy mihinana intelo isan'andro fa dia amin'ny atoandro mihinana mangahazo na tena tsy mihinana mihitsy maraina vary sosoa amin'ny hariva zara fa mihinana de mandry fotsiny le ny akabeazan'le vahoaka am'izao fotoana zao mpiasa-panjakana dia ny karamany mpiasa-panjakana isam-bolana de tsy maharitra ray volana fa vo manompoka ny le 10 de fa tsisy vola sady ny mpiasa-panjakana zany hoe le fitondram-panjakana zany tsy mijery ny fiainan'le vahoaka amin'ny akapobeny fa ny zavatra mataitra le fitondram-panjakana dia oera itokana zao manao zao fototrafitrasa zao anka raha tianao no tafavoaka n'le fiaina le Madagasikara de ny zava-dehibe aloha de mibaba sakafo ny any anaty vilany zany mifanotra amin'ny style iainan'ity fitondram-panjakana ity tena miborioka mihitsy zany le zavatra iainan'ity fitondram-panjakana ity tsisy zay tsy mikaikaina ny zana-bahoaka ny filera rehetrarehetra fa hoe tena tsy aotsony ty fiainam-bahoaka ity any ka na ny zavatra entindry zareo iaina ary tsy afa-miaina intsony lasa manaonao foana hatramin'ny tantsaha sy ny vao zay nge ny antony mahatonga ny tsy fandripahalemana io namana faniry satria sady vagabiraraka ny amin'ny fitantanana io tsy fandripahalemana rehetrarehetra secteur rehetrarehetra io gabiraraka ny amin'ny fitantanana ny fitondram-panjakana gabiraraka ny any amin'ny tsisy pijery ny any amin'ny resaka fambolena sy fiompiana tsy fandripahalemana tsisy pijery ny any ka tsy mandeha am'izay laony ny zava-misy atao Madagasikara namana faniry
nazanaty zany a ny antoko tiako Madagasikara miomana foana am'izay mety ho trangan-javatra ary ny fiainany antoko vao nyresahantsika ho maly mihitsy ny fiainana antoko de manetana mame fiofanana ho ambikambana ho aminy a mampahafantatra ny zava-misy ho amin'ny fiainany manokana sy ny fiainana ara-politika sy ny mame information zay tokony ho fantany zany mahakasika amin'ny fiainan'ny firenena manana fa efa misy an'ity MBS ty tsika misy ihany koa ny rafitra samihafa ka manahoana ny fameloma maso a misy calendrier azo arofo ve depotera Bekijana ho an'ny parafaravola satria mafana koa parafaravola efa nandray any dada Ravalomanana izy izy fotoana fa efa manomana ihany koa ianareo a tsy mipetraka mihitsy manahoana ny am'izay satria menantsika mivatana ny any tanàna am'izao fotoana zao. Ya misaodrabetsaka namana faniry. Zay no mahatoko matanjaka ny toko tiako Madagasikara. Satria ny tompona andraikitra rehetra ny any amin'ny toko tiako Madagasikara na any amin'ny Fokotim na any amin'ny Komitim indrindra ny any amin'ny Distim sy ny Raikitim sy ny Faritim dia efa manana ny paikady izay volavolain'ny bureau politika izay président Marc Ravalomanana no lehibe lidy an'le izy dia makao amin'ny bureau politika de izay bureau politika zany no mijery akaiko hoe ahoana ny fandahara-potoana ny amin'ny district Andrano province ny Ary ny faritra Ary de efa misy zany programme matipaika ny am'izay redynamisation na fameloma maso ny atoko tiako Madagasikara izay ny zavatra tokony ho tsapa isika membre ao anatin'ny atoko tiako Madagasikara de fanararaotana zao satria le vahoaka efa tapidalakale ny fitondram-panjakana zay nanteherana tsisy azo tenaina anka le olona izay tany amin'ny ny eritreritra hoe andeha tsara ty fitondram-panjakana ty de any amin'ny toko-panjakana de lasa miverin-dalana daholo tsy hoe miverin-dalana fa lasa mitododoa aty amin'ny atoko tiako Madagasikara matsapa am'izao fotoana zao ka izay indrindra no indrindra moa any amin'ny districtna Parafaravola de efa presque eo amin'ny 75% efa vita ny redynamisation ary ny fanetanana hatrany fotony ka dia misy indray zany ny programme ho amin'ny districtna Parafaravola de ho andreto commune manaraka ireto ny redynamisation zany amin'ny talata 17 ny volana septambra dia anao redynamisation ho any ny Distim ho any aminareo commune de any Amboavory zany ny talata maraina 27 de ny talata hariva le 27 iny any de mitododoa ao Ambodimanga Anjesy amin'ny commune rurale Ambodimanga Anjesy de ny misy redynamisation fanondroandray amin'ny commune rurale Ambomandroso zay saika atao ny talata de aempotra Larby apitsoniny zany satria misy fotoana zany izay mifangaro amin'ny Ambomandroso sy Amboavory sy Ambodimanga ka de lazaina zany nareo any Ambomandroso fa ny talata maraina no 28 Larby maraina 28 no any Ambomandroso de ny Larby hariva 28 io any dia any fahavalo-roapolo ny volana mitodika any Beanana de ny latsinainy ny sabotsy 1er octobre ny maraina dia any ny hariva dia any amin'ny commune rurale Vohitsara ary ny 11 octobre dia mitodo any amin'ny commune rurale Bedidy ka noho izany de ilazana isika rehetra membre ao anatin'ny Komitim sy ny Fokotim mba
ho any amin'ny renivohitry ny commune zany am'ireo fotoana ireo. Averiko indray mandeha ny talata le 27 arivo amin'ny commune rurale Ambovory, ny 27 maraina amin'ny commune rurale Ambovory, 27 ariva any amin'ny commune rurale Ambodimanga, ny 28 maraina any amin'ny commune rurale Ambomandroso, ny 28 ariva commune rurale Beanana, ary ny première octobre ariva dia any amin'ny commune rurale Vohitsara, ary ny 11 octobre maraina tontolo ny andro dia any amin'ny commune rurale Bedidy. Ka dia ilazana daholo zany isika rehetra izay membre amin'ny Comtim sy ny Fokotim, ary rehetrarehetra izay ho tonga amonjy izay fa misy ny redynamisation, misy fampianarana antsika rehetra izay stratégie hitondrana amin'ny resaka redynamisation amindreo commune rurale ireo. Eny ary sady tonga de mamara antsika député Rabekijana, za moa mbola hijanona kely ihany fa anao veloma mifankafy antsika manaraka indray. Eto fa dia voalohany indrindra dia mamerina fisaorana feno fankatelemanao anareo eto amin'ny radio Madasy ny MBS, indrindra any amin'ny mankasitraka andreo niaino hatramin'ny farany ny famelabelara-kevitra, ary saorana anareo namana faniry ny amin'ny resaka analyse politique sy ny analyse culturelle, indrindra ny resaka social, mampafantatra tanteraka ny zava-misy, ary any aminay any Ambanindravinahitra any ny vahoaka rehetra miondana tanteraka mihitsy anty resaka fandaharana miara-manonja ity, ary indrindra ho anareo any ampitan-dranomasina any dia any Bruxelles sy ny namany moa dia Belgique dia manao kokoa anareo rehetra. Ka dia izay ngamba manao veloma samby ten'Andriamanitra antsika rehetra, samby tain'Andriamanitra. Akasitraka ny député Rabekijana am'izay faneho-kevitra zay atao kokoa mihitsy anareo Bruxelles dia any Belgique any. Efa ndesan-drina tena ampiandohana fa manao metsoro-menotra kely ny namana zay tokony araka amintsika ihany koa rehefa talata oatra zao dia nandefa ny teny fialantsiny zany ny solombavam-boaka Rambo Salame Emilien, député Rambo, satria tsy afaka miara-dalana amintsika ny député Rambo zany noho izay didy aman'andraikitra zay mbola niandry azy zay de manao kokoa antsika izany any amin'ny mpanarana amin'ity fandarantsy ny amara-parana antsika azy satria tsika teto moa zany niezaky nresaka an'le tontolo fanabeazana iny, satria iny moa zany tena naoraka be zay fanabeazana zay, mampimengy ao ty raha ty, satria ny antony mahatonga antsika iteny zany de hoe ahita an'le misy jiromaty ahita tsika am'lay fihetsiketsehany le fitondram-panjakana am'izay rehefa aveo, rehefa tonga ny fotoana zany zay arenesantsika le endrik'ilay vaovao samihafa zay orentsika tsy elany amin'ny hoe andray anjara fitenenana olona ihany, hiteny olona ihany na mahakasika zao, fa eto fotsiny de miteniny amin'ny hoe rehefa resahany eo amin'ny sehatry raisam-pirenena de mahita olona tena miady mafy ao Madagasikara tsika, mahita olona tena mametraka tena hoe Madagasikara efa mandroso be, mahita olona tena hoe Madagasikara de tena misy demokrasia, misy firaisan-kina, fa rehefa miaina ny zava-misy teo zay manko tsy de nanapahako firy any député Rabekijana, satria elaela tsy rentsika izy de mitantara mihitsy ny zava-misy any ambanivohitra, satria zay mihitsy ny fatohan'ny fifampiresahana andrany aleo ranga de tena le distrika mihitsy no resahana aloha, satria misy fiainam-bahoaka amintsala de mba eritrereto any tany 42 hectares zay nisy vahoaka Amanarivony mipetraka am'izany, misy trano-tsekoly ary ao anatin'ny lalàna sarotra ny andodana trano-tsekoly, fa de zao misy fotsiny nahazo titra dia mitondra vady tany mampiatra ny didim-pitsarana dia anaisotra anavahoaka, de aiza lay tombotsom-bahoaka amin'izany fotoana zany, de rava daholo ny fiarinana nandritry ny taona maro, rava ny fanabeazana, miravoravo tanana, tsisy miaro le vahoaka malagasy any amina distrika misy an'izany. Ny resaka tsy fandripahalemana, kidnapping 100 millions d'ariary, 500 millions de FMG no takin'ny dahalo mpanao kidnapping any am-parafaravola,
Ary efa nresantsika teto iny lalina parafaravola iny mahazo atia Anjorobe miodina makatia Breville tsara tanàna mahazo mivoaka migorobaka makany Akazobe any mazana de mazana misy tena zone rouge le izy. Fa zany tsy vakiny sasany loha zany fa ny azy de zao rehefa mampirevahoaka ny spectacle izy mamona ombombo kely eo izy makamaka artiste izy manafanafatra an'ilay fikambanana pombapomba azy izy ho tonga any am'le toerana anaovana fotodrafitrasa de tokanana de efa mieritreritra izy miadana zay ny malagasy fa izy tsy eritreritranao hivaky loha zany olona makaravomanga misy manolana tsy problème an'zany. Ankizy kely efa taona misy manolana tsy problème an'le fitondram-panjakana zany. Zaza varira efa taona 5 taona misy maka masona tsy problème ho an'le fitondram-panjakana zany. Satria raha problème ho azy zany tena sahirana sy nivaky loha izy. Ary nataony nakisany daholo io resaka fotodrafitrasa tsy ahita-pahombiazana zay lasa volanitsiko areo de inona zao ny tompony ara-toe-karena nampidi-bola ho an'ny firenena mikasika an'ilay Colisée petratsika zay fanontaniana zay nampiditra 4 miliara tao amin'ny ministera ny kolotsaina le Colisée azo apetraka anizy amin'ny fanontaniana zany am'ireo karazana fotodrafitrasa rehetra zay nidina manokana mba tsy hafahana ihany koa manao fanehoan-kevitra takan'le Ambojatova mety ho fafinareta maso le izy fa misy tantara ara-politika tokony tsy hokosehana zany toerana zany fa kosehan'le fitondram-panjakana ny antony tsotra satria fahafahanao iteny fahafahanao aneho hevitra problème beany zay de problemany fa raha hoe ianao tsy mihinan-kanina ianao tsy mahavita falamfody tsy normal zany. Aiza no misy an'zany tena tohana mihitsy olona tokony hividy paracetamol anao traitement na paracetamol na ray andro fotsiny ary mba hahafahany manasitrana fa zao mahita paracetamol ray aloha maraina de mbola mitady vola hividana paracetamol ray amin'ny ariva nefa le vola tsy de makaiza loatra tokony ho hitany eny an-tanana hoe 200 fa tsy hita zany am'izao fotoana zao satria vokatry tsy lay fahaiza mitatany le fitondram-panjakana tsy hita zany am'izao fotoana zao satria tsy firara iny le fitondram-panjakana le fiainan'le vahoaka malagasy any am'le toerana rehetrarehetra misy azy ny azo ny problème ny hafa mihitsiny efa 2023 sy 2028 ny problème de miverintsika am'le adevitra nyresahana tetomalo hoe mila manaraka politika ny olom-pirenena mila maheno vaovao ny olom-pirenena de isaorany deputera Bekijana isaorany nareo any faritra loatra mangoro maharaka tsara ny zavatra resahana eto fa ity de tsy memitra itsika aloha zany de tenentsika foana zany takony mbola mampalahelo an'ireo mpampianatra mba mikofokofoka ny anatra mba nanao zay mety tonga ny antso le fitondram-panjakana mba mieritreritra hoe continuité de l'état continuité ana service eny ary de apiditra dossier zany pour être raha hoe mpiasam-panjakana ho mpampianatra mpiasam-panjakana inona mivoaka avy any faux contrat tsy ara-dalàna hono reo contrat reo de nefa efa nampianatra 20 volana nampianatra embolana 4 volana ny sasany tsy nandray karama lasa vérifieny io le contrat vérifieny any amin'ny trésor ok ara-dalàna tohatry nefa mirotsaka ny comptenao fa tsy azonao tosena le izy tsy tafavoaka le vola aza hoaiza misy fanjakany ohatran'izany ve ary ny contrat tsy mba hoe contrat tsy mba hoe raina folona 20 na 30 na 50 amanjatony de taiza ny problème tany amin'izany tany amina resaka recrutement ve zany sa tany amina hoe famenona dossier tsy complet nefa maninona no misy karama mivoaka eny anivony reny sampandraram-panjakana zay mamoaka na karama nampiasam-panjakana reny de hafahafa ho an'le endrim-pitantanana eto Madagasikara de aiza mbola misy an'izany eo anivony ministère ny éducation nationale ihany zany le éducation nationale anaovana transformation à New York mivory ihany ny manam-pahaizana de rehefa tonga avy any de ilaza kanteto-bolam-panjakana ane efa nakarina 20 isanjato ny an'ny ministère ny fanabeazana nge fa zao nefa le izy tsy hitanao makaiza alarmant ozy izy nga Michel Saint-Lô teo momba ny fanabeazana eto Madagasikara de mitondra karazana tare marika mampangoritsina be 2021 de grave zany
gravy zany ka efa potehana moa zany le Madagasikara, potehana zany a le malagasy de ny ahafahana mamoty an'le Madagasikara, angalany vahiny an'le Madagasikara eo an-tanany de poteo daholo le malagasy manam-pahaizana potehana, malagasy mananana fiarina potehana, malagasy tanora zay tokony anana an'lay hoe fitiavan-tanindrazana potehana, hatrany amin'ilay zaza malagasy potehana. Afaka 20 taona 5 taona, inona moa zany nolovaina ao an'le Madagasikara? Mpitondra nametraka tantara ratsy nisy de ho lasa nofo sisa hoe taloha ela be tany ho ny raikizy nisy an'izany Madagasikara zany, nisy an'izany malagasy zany, ray anina sy ray anina no mpitondra sy ny sisa, fa zao moa zany tsy toy zako tsony le izy. Ke mitsaorina ndao ndray ary. Lavalava zay resaka fanabeazan'izay, iny moa zany tena lehibe satria raha hoe loha hevitra omena sehatra manokana any amin'ny firenena mikambana zany de tena hagoavana zany. Raha ny eto Madagasikara aloha zany amin'ny ankapobeny de tena mbola lavitra ny ezaka. Efa betsaka ny ezaka nataon'ny tany aloha, ny régime tany aloha, fa de ny amin'izao fotoana zao memidina nefa tsy lay malagasy ny tompona andraikitra amin'le izy, fa vokatry ny tsy fahaiza-mitantana. Ray zay ary ny tsy fahafantarana ny hoe inona ny lara-pahamehana, inona ny hoe tena tokony masoana aingana de aingana, tsy fantatra fa de ohatrany mandeha fotsiny amin'izao izy de io ny vokany, mandeha makany New York nefa efa fantatry ny olona ny zavatra misy eto amintsika. Ary ny UNICEF mahazo tatitra de zao zao nataon'ny UNICEF hoe reny misy minisitra anankitelo lasa any, nefa ry zareo anefa mifandray ny aty Madagasikara, ny fikambanana resa-pirenena aty zany efa fandray amin'ny any, de fa ny zany mandray fotsiny hoe inona ny ola zany, efa fantatry ny olona ny zava-misy eto, tsy misy hoe afenina. Zay aloha ny momba an'iny, fa amaraparana antsika ny fandarana ndray mbavakely satria tena mahakasika afenam-bahoaka izy ty resaka le hoe lasantsy gazoaliny ty. Efa nisy ihany ny fitenena antsika momba azy io ny lasantsy gazoal zay amidy sy tsy faina eto Madagasikara de mipotra ny feo eto seroa hoe ahoana raha zany lasantsy zany, ohatrany tsy tena araka ny tokony ho izy ane, misy fiantraikany aty amin'ny motera ho an'ny mpanana fiara manao fanamariana azy zany, de tsy nenareo ihany fa nenaikeo hoy ny mpanjifa zany, resaka varotra zany no tiana tenenina eto. De lasa mipetraka daholo amin'izay mifanontaniana hoe fa maninona no misy an'izany, fa ahoana ny fipetraky ny fanaraha-maso, de ny teny moa zany ny tompona andraikitra eo amin'ny OMS hoe tena anara-maso zay sinsisa. Le fanaraha-maso ane zavatra tokony mandeha tsy misy hoe resaka be, fa tokony efa asa fanao isan'andro zany, ka itsika ave zany iandro foana ny fitarainana sy ny fanamariany ny mpanjifa, zay vao hoe mihetsika anao an'izao sy anao an'izao. Zay aloha anankiray, fa ny anankiray koa de ity, ny vidin'ny lasantsy sy ny gazoal eto amintsika amin'izao fotoana zao de tam'le ny fiovana izy io zany zao le lasantsy lasa 9,000 ariary latsaka ariary zato, de ny gazoal 5,000 ariary latsaka ariary zato. Zay zany zao iainantsika amin'izao fotoana izao io. Fa tamin'izy io le nikitihana zany tam'le teo aloha de lasa ohatran'io ny vidin'ny ray baril teo amin'ny tsena resa-pirenena de tany amboniny $100, ambony lavitra mihitsy. De hoe tsisy hevitra mihitsy fa tsy maintsy hokitihana le vidin'ny solika, fa hoe incontournable, nampiasaina daholo ty teny teknika rehetrarehetra ty, tsy azo idivirana fa tsy maintsy hokitihana io, tsy maintsy hiakatra ny vidin'ny lasantsy sy ny gazoal eto Madagasikara sy ny pétrole, dia niakatra de io izy io amin'ny vidiny amin'izao fotoana zao io. Fa ny vidin'ny ray baril amin'izao fotoana zao efa latsaka be ny $100 amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha ny androany izy zao $270, fa tamin'ny herinandro izy efa tafidina taty amin'ny $720. Ny teto amintsika nefa dia io vidiny iainantsika amin'izao fotoana zao io de efa ny tany amin'ny tsena iraisam-pirenena efa nanodidina ny $720, tany amboniny $100 zany.
de tsotra fotsiny ny olona lalàna ny tolotra sy ny tanàdy io rehefa betsaka ny entana de midina ny vidina rehefa vitsy ny entana de miakatra ny vidina zay ny lalàna ny tolotra sy ny tanàdy nahoana ny petrolina ny tsy ohatran'izany nahoana ny tsy ohatran'izany fa ny eto Madagasikara efa nisy taona tafidina hatrany amin'ny $20 ny ray baril tamin'ireny corona reny tsisy nampiasa ny teo amin'ny sehatriretsam-pirenena ny tsika mbola ariananina ariany ny vidiny dia eo zany misy kady tsy fantatry ny mpanjifa mihitsy ao anatin'le izy resaka amin'ny fahaiza mitantana zao zany de hoe ny afanjakana manana problema amin'ireo kompania mpanafatra tsisy hidira ny mpanjifa zany tsisy hidira ny vahoaka malagasy zany tompoko fa resaka ariananina ry zany hoe mbola nanan'ireo mpanafatra solok'ireo trosaone sinsisa ina ny idiran'ny vahoaka malagasy am'zany efa nisy fotoana ny ray baril efa ambany be teo amin'ny tsenaresam-pirenena tsika teto mbola vidiny tamina hoe ray baril tany amin'ny $80 nefa ny ray baril efa nisy fotoana $20 zany ray baril zany ene zahatra nisy teto fa mihevitra an'le malagasy hoe tena hoe ahoana raha ve ny sasany hoe tena hoe tsy maraka inininy reo tsy mahay inininy reo fa zao ihany de zao zany zao le baril ny petrole amin'ny tsenaresam-pirenena efa milatsaka efa ty amin'ny $270 ny androany zany de raha ny lozika zany de ny hoe tokony midina manaraka aniny ny eny amin'ny pompy fa ny tsika mbola eo ihany sasa moa ny teny hoe ka io raha tsy tokony mbola izy resaka moa zany rehetrarehetra zany de mipetraka koa mifanontaniana avy aiza marina moa ity solika izay tsy fainy malagasy ty avy aiza le izy fa ngay ianao malala an'izany de hoe anjaran'ny kompania zany marina zany anjaran'ny kompania zany fa renao ne raha mankany amin'ny firenena hafa any hoe ao Frantsa ve fantatry ny olona ary tsongolohan'ny olona avaiza io avaiza ty zavatra tsy fainy ty sa ianao inona-kanina tsy fantatra ve zany betsaka zany ny zavatra tsy fantatra mihitsy amin'izao fotoan'izao fa de hoe miandry zay avodonany de hoe raha hoe sakafo ana zany de hoe ino hoano firy moa hoe sakafo lany daty avy any ivelany any alefa mankaty tsy resaka tsony amin'ny resaka friperia raha amin'ny aty amin'ny resaka hoe fitafiana fa reny efa zahatra tsy ilain'ny olona no alefa ty marina hoe firenena mandry tsika fa de zay aloha no iainana ka ny tiano tenenina de izao hoe raha ny lojika mivarotra zany rehefa midina ny vidiny vidanana azy ery de tokony midina ny aty amin'ny mpanjifa rehefa miakatra ny vidiny avy any am'izay vidianana azy any de miakatra ny aty amin'ny mpanjifa ny any Frantsa ny ohatran'izany io vidina lasantsy gazoaly eny amin'ny pompy io raha ny ao Frantsa de miovaova be mihitsy le izy zany eny amin'zareo satria manaraka an'izay kajy zay elastika be zany zay le izy fa ny eto amintsika afakely tsy mba ohatran'izany ka de ino moa zany tsetsatsetsatry tsiaritra fa aty amin'ny resaka qualité hoe ny atsarany zavatra sy ny sisa le izy de tsotra fotsiny hoe ekena fa firenena sahirana sy mantry Madagasikara fa oka kosa ny vahoaka ho aminy mba hisitraka zavatra tsara zay fa tsy rehefa hoe mantra de hoe mandeha fotsiny am'izao iny zany fanamariana kely iny namana faniry raha zava-manantany eto ampamarana anazy ny resaka lasantsy manko zay resanao zay atiana na tsy tiana tsy maintsy miverina foana ny adevitry ny FMI tsika zany amin'ny anatin'le fonds élargi de crédit na ny FEC io FEC io zany de fomba fiasana ampiasainy teo anivon'ny FMI taorianan'ireo karazana drafitra fampandrosoana zany na hoe fanarenana na fandrindrana vaovao netin'ny FMI sy ny Banque mondiale de nanana fomba fiasa marobe za tsy hitanisantsony rina na hoe isika tsy hitanisantsony anatin'le hoe fanenana ny fahantrana eran'izao tontolo zao le réduction le pauvreté any an'le pays le très endetté na le hoe tena bokatrosa misy karazana programme zany napetraky ny FMI fa zao tsika mametraka an'le programme vaovao an'le fonds élargi de crédit ka io fake io zay misy karazana tranche am'ilay enveloppe no manina ao amin'ny Madagasikara de nahazo an'le vivim-bola $31 millions tsika le mbola tenentsika eto ohatrany hoe goûter any amin'ny firenena hafa no mena amin'ny Madagasikara ho atao plat de résistance
argent de poche ny mpianatra. Argent de poche ny mpianatra any amina firenena hafa no plan de plan de résistance fa tsy efa any am'le plan de redressement manko za io le saiko indray zany efa avancé kely le ana satria lasa mieritreritra any anatin'le hoe nanomana an'le plan de redressement ontsika de le fivorina nga le fitondram-panjakana tsisy vokany daholy satria tsaroantsika tsara no misy an'le hoe plan de redressement après covid mandeha daholo zao rehetrarehetra zao ndray de ity indray tsika anao karazana plan Marshall de ity indray tsika hitondra karazana le hoe ireto indray misy vola ho atokana zany ho an'le firenena heverina fa tokony ho avotana zay manana quote-part atao daholo zao rehetrarehetra zao fa koto zafy any Lexis raha kotoka kapoka zao boatiny yaourt ny zava-misy eto amintsika eto ny boatiny yaourt ny kapoka ny boatiny yaourt tsy hitanao mihitsy le izy de ty zany zao miandrandra zavatra hafa indray tsika ohatran'le akoho misotro ranona be na kely eo zay azo no andrandraigny de 31 millions za moa zany tamin'ity rina tsy nahita indray le merci présidence le hoerahoera 31 millions de dollars de mitehaka ohatrany tsy nahita nitehaka tsika satria tsy naneno tsara le izy le teo aloha teo le 100 millions 200 millions de dollars de hoe mbola tsisy firenena nahazo an'izay mihitsiny nandritrana Madagasikara odoye mba afantatrao moa dika zany hoe hiditrosa be indrindra ianao de hitony koa ao anatin'le hoe reto mifepetranyle feka de nenoko le izy tamin'ny fampahalalam-baovao hafa tsy tonono ketaizany neno azy androany satria nisy fivorina ny raha an'ilay tsoloteny an'ny FMI zay manao an'ilay atrikasa miaraka an'le fanjakana malagasy hatramin'ny zoma de daholo ny tontolo fanarenana eto Madagasikara pour 31 millions de dollars conditionnena zavatra be da be ho an'ilay Madagasikara zany sisy Madagasikara ny adevitra tsy mba hoe ity misy enveloppe na 4 milliards de dollars taloha tamin'ny andron'ny président Zafy manko le 2 milliards de dollars nalaza be nanaovan'ny zala artiste pira mihitsy ny tamin'izany hoe 2 milliards de dollars Madagasikara enao nefa jerevanao ny coupe-na bois de rose jerevanao ny volamena mivoaka eto jerevanao ny resaka jono an-dranomasina jerevanao ny contrat mikasikana mine mikasikana resaka énergie tsisy dikany zany 31 millions de dollars fa 31 millions de dollars lasa sous programme na FMI Madagasikara de conditionnena zavatra be da be mihitsy satria efa engagé zany nge le izy de mba tsy nanao aloha zany fa ohatran'ny rectifier communication kely satria mbola sepotra koa mipiasa manao compte fake hatramin'ny faran'ny herinandro teo bonglave lalana rainy 5 vao nandefa sary kely fotsiny ny Algérina tonga de niasa daholo mipiasa ny compte fake sy ry mpanohana ry merci président ry 13 toujours afara niasa mafy tamin'ny faran'ny herinandro bonglave ianona sanina miady ny ao anatiny eo ihany moa zany niasa daholo tamin'ny faran'ny herinandro ndray manatsaratsara daholo ndray mikasika an'le hoe ndeha hivoaka tsy anisan'le makany am'le resaka fanasany Elisabeth hoe niasa daholo ndray be asa be reto olo reto ny olona rehefa faran'ny herinandro mivavaka mikarakara fianakaviana le mpanohana an'le fitondrana sy le fitondrana rehefa faran'ny herinandro riny manomboka zoma sabotsy lahady mitaitaindava hoe inona ndray ara ny communication diovina scandale an'izandray ara ndeha ho diovina izandray ny nanodikodim-bola tary ara izandray ny traingo mikasika an'izao tsy tranquille ho le fitondram-panjakana ny antony efa zay mihitsy ny lalana zay voasoratra ho an'ity fitondram-panjakana ity efa condamné izy hanaonao foana efa condamné izy tsy réussira mihitsiny efa condamné izy hiady atrano de mazava tsara ny antsika fa horava ny fanjakana miady atrano ho tonga amin'izany ene io manana finoana tsara ary voaka malagasy aiza taidronono mandroatra fa efa mijery fotsiny tsika io de mitanisa fotsiny tsika hoe tisy ty de averiko le fanazavako teo colisée resahako de averitsika efa 4 millions de dollars zay nampidirin'le kanja ny Baria le voalaza fa hoe 77 millions de dollars ny lany tamin'io petratsika amin'ny fanontaniana satria tsika tsy maintsy mitady an'le rotombe
tsika tsy maintsy mitady an'le retour n'le investissement de otrany hoe volana rina tamy daholo fotsiny de misy teny kalekanja mibare ange vola tsy nindramina fa vola nomem-potsiny sinsis na aide io na dan na pré modalité ho ia samihafa fa niendriky ny fifamatoran'izay tsy maintsy misy hatrany an-trano de mba mila mailo anao ihany zany ry vahoaka le fanjakana plus izy mefoy le fotoana hijanonana eo betsaka le engagement raisina any ambadika any satria misy fitenenana zay akoatra mandrovitsy varobe menaka ambany labasy ty medira zay mbola tsy nihinana aloha sitrany ahay ny sasany koa araky ny eniko any mbola manao finition na espace mbola voany commande fiarakodia mbola tsy tonga tsara donc mbola misy de douanement sy ny retraretra mbola betsaka ny adidy amanandraikitra miandry ny sasany ka raha ohatra ka varoboba le fitantanana ny raharam-panjakana ka zay ny ahazona manangana tsara n'le resaka fotodrafitra sam-pianakaviana de ataovy aloha satria efa foy le fotoana zany ange zao zava-misy zao de 31 millions de dollars an'ny FMI zany sisa no raisidraisitsika tsy mahavita karaha mampiasa mpanjakana firy akory nene fa de zao efa voafalitra tao de zay teniny eo hoe tia ny azo mena anareo sara aza aloha meny an'iny mampalahelo izy rena dahoara eny ary maromaro zay zavatra nyresahan'izay efa lasa de lasa ihany ny fotoanantsika ambava homana ampo mieritreritra de izay no namarana ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada tamin'ity fotoana ity raha mipitso indray ny fotoana manaraka veloma tompoko.